fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina, ny Jerosalema vaovao, midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina, ny Jerosalema vaovao, midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina, ny Jerosalema vaovao, midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vavamalala no enona amintsika amin'izao fotoanana izao anatin'izao fandanana vavaka fiambenana izay rahanao fandanana Andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra dia manona fiadanana tompo amin'ny isa tokantrano isambatan'olona dia tonga soa ary dia mitenanao raha tonga soa eto ihany ianao androany dia raha loatra izao fotoana afahanao mbola mihaino tenin'Andriamanitra dia raha loatra ny fotoana, halleloia, ka maharetatra amin'ny farany. Matoky sy mino fa handray hery sy fahasoavana, handray hery ara-panahy, hery ara-tsaina sy taka ny idirana teto ny voanao eto androany, halleloia. Matoky sy mino an'izany raha lasana vavamalala. Dia tahiny tompo isika rehetra tonga soa manokana raha mbavy Kodanila niditra volana kena sika moa izay miditra volana dia mena nitsodrano mahafinaritra. Nitsodrano mena ny Kodanila androany sy nareo any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 420 andininy 10 ka hatramin'ny 12. Alleluia. Eny andao ataontsika mihitsy hoe Salamo 420 andininy 10 hatramin'ny 520. Alleluia. Lavalava. Salamo 420 andininy 10 hatramin'ny 520. Tia nitsodranonao ary. Aminaran'i Jesosy fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy tamin'ny memy. Efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao. Efa nanisy tamin'ny visatra teo ambalahanay ianao. Efa nampandehan'ny olona nitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano izay fa nitondra anay ny voaka ao amin'ny fitaina mahitretrika ianao. Hiditra ao an-tranonao mitondra fanadidrodorana efa haiko aminao ny voadiko izay nitonoany ny molotro sy naroko ny vavako fony aho azy mpahoriana. Ateriko aminao ny fanadidrodorana ateriko aminao fanadidrodorana ny matavy mba miseriko ny ondry lahy
anatitra ombisio sy lao. Halleloia, amen. Ina moa ny zavatra tiana tenenina amin'izany tsodrano zany. Matetika tokoa tsika dia mandalo misy fiaina amin'ny fiainantsika mandalo zavatra sarotra. Ary rehefa mandalo zavatra sarotra dia ohatran'ny tonga amintsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tafiditra amin'ny fandrikitsika, misy entamavezatra ny valahantsika. Tena misy fotoana ary ampandehan'Andriamanitra mihitsy, misy olona irahana azy hoe mindr'Andriamanitra mihitsy hanitsaka ny lohantsika ohatran'ilay hanao tsinitsinina antsika ireny zany. Fa zao ny zavatra misy fotoana tsy mamaky ny afo sy ny rano, tena hoe miatrika ady mamay a. Fa zao ny fiafarany rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia hoy ten'Andriamanitra hoe fa antondrana ny voaka mba amin'ny fitahina mahatrerika kosa ianao. Halleloia. Ny dikan'izany dia zao ninonninona nalehanao, ninonninona natrehanao raha nabaviko dalelahy, na firy. Halleloia. Andriamanitra hitondranao amin'ny voaka amin'ny fitahina mahatrerika. Ho tsarovan'Andriamanitra daholo reny rehetrarehetra reny ny lalovanao dia hamaly fitianao izy dia hanisy soanao izy. Halleloia. Zay raha nabaviko dalelahy nitsodraminao androany ka dia tahiny tompo dia mahareta dia raiso am-pinoana fa natolotra ho anao am-pinoana izany teny izany. Halleloia. Tahiny Jesosy. Manarakaraka azy teo rehefa voakan'Andriamanitra fitahina mahatrerika endana miditra ao an-tranony dia mitondra fanatitrodorana. Halleloia. Le vavaka fiderana. Halleloia. Amin'ny 1er décembre tsika no nititran'ny fandarantsika ny alim-bavakantsika amin'ny 1er décembre, amin'ny voalohandohan'ny volana décembre iny, zoma voalohan'ny volana décembre. Dia izay mihitsy hoe hiditra ao an-tranon'i Jehovah hitondra fanatitrodorana aho. Halleloia. Hitondra fanatitrodorana antsika amin'ny noho ny fitahiana izay natao nandritra ny taona. Halleloia. Tahiny tompo antsika dia tonga soa. Halleloia. Zao ilay rabanareo dia afatsika no fandarana. Koa dalelahy Belzika niditra voalohany nanarakaraka azy zao tia Rakoto Arzaka France, Razana Soa Rosemine France, Razana Monika Koweït, Miriara Andriamalala Madagasikara, Namitso Makrina Koweït, Razana Monika Koweït, Marie Angela Madagasikara, Erika Rak France, Marie-Jo États-Unis, Ingrid André Rodriguez Arabie Saoudite, Tsiry Amboaramela France, Kikera Andrenasolo Madagasikara, Faberazana Kadapa Koweït, Mbotsy Zilda Koweït, Itody Raonso France, Azanaso Sylvia Arabie Saoudite, Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne, Jesosy Mpandresy. Andao tsika arirary soan'ny Tojo. Halleloia. Arirary soan'ny Tojo tsika fa anniversaire ny Tojo androany. Misy zavatra tonga atao an-tsaiko androany tena tany ampiasana. Zao ny zavatra ataontsika manomboka androany. Bon anniversaire aloha Tojo dia nitsodrano nefa lasa tany anaty groupe tany tantananao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinany foana ny Andriamanitra nandatra anao foana Andriamanitra, ampaheranao foana Andriamanitra dia tongava amin'ny tanjony irina dia manoroka mamy anao zay. Irary soan'ny Tojo tsika zao ny ataontsika manomboka androany dia toizatsika amin'ny isaky ny fandarana manomboka amin'izay aorian'ny vacances. Isaky ny misy anniversaire eto dia voalohany indrindra dia anjaranareo amin'ny groupe, mitarika ao anatin'ny groupe zany. Andao tsy mentsika adidy mavesatra be loatra i Soko Marie-Jo efa betsaka ny zavatra ataony. Anjaranareo ohatra zany androany amin'ity zany groupe 7 dia anjaran'ny Ranavavy Ingrid Rodriguez na zay second anatin'ny groupe zany no miteny eto amin'ny commentaire hoe anniversaire to dia mirava ohatra zao anniversaire ny Tojo androany dia miteny zany nareo hoe bon anniversaire Tojo. Dia ny dika zay dia fantatra hoe ainisy anniversaire androany zany dia zao ny cadeau omentsika ny olona anao anniversaire io dia manan-kalaza anniversaire izy no mangataka ny hira voalohany ataontsika anombohana ny fandarana androany. Raha misy olona anankiroa na telo dia samy manonona hira eo dia zay voafidin'ny be sy ny maro no atao. Zay manomanomana ary Tojo inona ny hira tiany Tojo fa io ny atao cadeau anao androany, ianao mifidy ny hira androany dia alefa so izay hira mbola manana fotoana manam-piarahaba-ko ny olona dia izay hira teneninao zany izay hira ataontsika zay ny cadeau menanao. Zay fandaminatsika manomboka androany zany rapitso sy ny sisa dia ao anatin'ny groupe fantatrareo hoe iza no nanao anniversaire zao. Za mantsy tsy voatery mahita an'ilay izy indraindray tena reporepotra kely dia tsy mahita ny message anatin'ny groupe dia zay ny ataontsika. Ay manomboka androany zany androany zao anniversaire ny Tojo dia tonga zany dia misy anankiray miteny vao manomboka ohatra zany hoe bon anniversaire Tojo. To dia fantatra anniversaire ny Tojo zany androany 10 juillet. Alléluia. Dikan'izany zany dia efa manomana hira anankiray manomana hira Tojo dia ho alevako zanaky Tina Rakoto Arzaka koa anniversaire ny anio. Alléluia. Dia ndaoko irary soa izy anarana Tina Rakoto Arzaka
na raha zanaky tianareo kotoaryzaka dia alefaso dia mirary soanao ihany koa dia eo ataon'Andriamanitra takany Samuelany zaza mbola tanora fa dia tahian'Andriamanitra amin'ny ara-panahy ho tahian'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra ho tonga lavitra be tahiny tompo amin'ny fianarana tahiny tompony ho avy rehetrarehetra bon anniversaire dia manoroka mamy anao zay zanaky tianareo kotoaryzaka ka zao zany zanaky tianareo kotoaryzaka moa tsy dia mpanaraka fandarana eto izy tsy eto izy koa tsy afaka anaraka hira tsika izy teo tianareo kotoaryzaka no mifidy hira fa rehefa ilay olona tonga eto iny zany dia ka anniversaire dia ny cadeau-any dia mifidy hira androany zany toy izany aloha zany no manao ino ty sy toy izany aloha zany no inona moa no mifidy hira ohatra zao zany hoe na dia ny zanako ary anniversaire izy nefa tsy manatrika eto koa fa mety matory dia tsy izy mangataka hira fa tsy zahako mangataka hira ho azy fa izy aratsy eo zay androany zany tojo ny mangataka hira alleloia aram-batoko io zany ny tononkira andraso dia davoko to dia davoko izy manjary zao dia lasa ny ambony any ilay commentaire antozo dia fitako aram-batoko alleloia tianareo zay fandaminana zay tsy anketra tsy manao zay mba mampafalifaly antsika eto mba mampazotozoto anareo koa ilay fandarana kelitsika ty sa ahoana dia io zany ny irany nangatahany tojo aram-batoko izy izy teo aram-batoko avy eo vao irabanareo avy eo vao hitoy irabanareo zany aram-batoko filasolofiny aina very tojo ny mila le izy eny ao misy afa-tsy io zany ny ataontsika rehefa avy eo alleloia alleloia andao re rabany olona ry dia avy eo alefatsika io toy Jesosy mandrakizay Jesosy mpandresy Madagasikara Aingo de Rina-Drinasolo France sy ny apôstôly Madagasikara Côte Léonie Arabie Saoudite Bartel Madagasikara Sarina Raingo Madagasikara Monimoni France Fianarantsoa France Éclat Joelson Madagasikara faly koa zay tafaraka aminao eto indray alleloia Marie-Jo États-Unis alleloia Kadaka Malala France Marie-Jo États-Unis Bersava Koweïty Côte Léonie Arabie Saoudite tsy sorana mihitsy ny ranavavy Côte Nera fa dia raiso alleloia ampifaliana Aingo Zila Rodriguez miarabaiko teo Saondola Koweïty raiso anao koa zany kainao nge nahazo tamin'ilay izy koa ianao ny Madagasikara raiso koa ilay salamy teo anao aboakanao amin'ny fitena matresika ny Andriamanitra alleloia ampionina France na CLAMG France Tsirambaramela France Angèle Pagès France tahiny Jesosy mampionina France alleloia Erika Rak efa narabako teo aty zany de Madagasikara France tahiny tompo hitody raonso efa nyteneniko teo nambintsy makrinina Koweïty satry fanao anniversaire ko andratra izy alleloia mialatsiny dia mangataka ny anay zao izy Marie-Jo ny anniversaire anay amin'ny sabata dia ahoana ny fangatahana hira dia nanaovantsika an'izay dia zao ny anniversaire amin'ny tontona sabata sy lahady dia ataontsika ny alatsinainy satria amin'izay mantsy mba malaza mba tsy mifangaro ilay izy satria ny izay naovantsika azy raha ohatra zany tafatontona sabata sy lahady ny anniversaire anareo
dia ny latsinainy nareo ny arabainy eto dia latsinainy nareo mangataka hira zay alleloia sabata piretoroteny zay koa zao mety zay teniny mampiony zay inona mety aminareo sabata piretoroteny sa emitra latsinainy samy miteny zay heviny eo tsara koa le sabata aorianany toroteny dia sady arabainany sabata n'iny ihany nareo mety zay alao ary zay ngamba ny atao alleloia dia tonga dia alefa ao anaty alefa amin'ny commentaire mihitsy ny fangatahana tsy maninona zany alleloia zay tianareo mety foana fandaminana mety foana zany zay andaminantsika azy io mety foana latsinainy ve ny tianareo sa aemitra latsinainy ve dia malalaka tsara ohatr'izao sa sabata dia mety ihany koa aorianany toroteny zay tianareo zay mety aminareo anjaranareo mihitsy ary mifidy ohatra zany anjaranareo le anniversaire ny sabata dia nareo mihitsy mifidy any amba le ataovy amin'le sabata androany na ny ahako ataovy amin'ny latsinainy zay nanaovantsika azy zay mety zany afaka elaela zany tsara mampafantatra mantsy sady filazandraraha ihany fa androany dia raha pitso dia raha afaka pitso isa aloha tsika misy mpandarana bavaka fiambenana fa alohan'izay alohan'ny aorianan'izay dia miala sasatra kely fa fandarantsika fanomboka tamin'ny 2019 sika nanzay tamin'ny 2018 moa tsika vao nylance fandarana dia mbola tsy nisy tsy tapaka mihitsy satria tao anatin'ny vao vita vakansa mihitsy nanomboka ny live vavaka fiambenana fa tamin'ny voalohany mbola letsika manao vavaka ao anaty messenger appel messenger tamin'izany dia donc ny 2018 zany tsy nisy an'izay fa miverina ny vakansa mihitsy vao nanao an'le fandarana alina ohatr'izao dia nanomboka 2019 amin'izay tsika misy fiatoana kely foana itsatoana satria maninona satria tena mba mila makaina kely ihany koa ny saintsika mba mila makaina kely koa ny vatana mba ahafahantsika manomboka tsara indray niana za tena tsapako mihitsy efa zatra an'izay ngamba ny vatako ryavana dia tena tsapako mihitsy hoe tena ilain'le vatana le fialan-tsasatra kely satria tena hita hoe reraka mahatsapa hoe reraka tsapana mihitsy rehefa anina dia ohatrany mahatsapa ianao hoe reraka mahatsapa ianao mila fialan-tsasatra kely ka hiala sasatra kely manomboka amin'ny zoma zany tsika misy fandarana farany dia fantenena teo aloha rehefa ny zokomary joe le fandaram-potao rehefa nyteneniko teo daholo hoe amrovintsika miverina misy fandarana raha tadidinao zay ndao ary aloha tsika efa mifampiarahaba tsika avy mifampirary soa tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra marizao zany amin'ny sabata ho avy zao naorinan'ny toriteny mety aminy dia mba mampatsaka ilazainao amin'ny sabata rehefa miarahaba an'izay moa zany tsy maintsy arabanao amin'ny sabata satria tsika mihoaneo fa le hira teo dia alefanao amin'ny mampionina dia rehefa aorinan'ny toriteny dia hitako ihany koa dia rehefa aorinan'ny toriteny zay halleloia tahiny tompotsika rehetra eno hira ary tsika andao atolotsika atolotrotojo atsika menakavy tsika zany nanohitra firaritsoa any tojo dia tojo indray manolotra atsika ny tira mahafinaritra be ty hira izy ry Raharaha Jonatana moa manao antonontononkira tony manisy tononkirany hira halleloia Fontaine Lalanirina France tonga soa Someva France tonga soa halleloia amen ndao ary eno hira tsika dia ao anatin'izany azadina manohitra fitsona vavolombelona inona no nataon'Andriamanitra taminareo androany tahiny tompo marina ty anako Canada inona ny zavatra nataon'Andriamanitra taminareo ny any izy vavolombelona dia misy zavatra mahafinaritra be mihitsy andeha vakansa moa zany fampiasana andeha tsy asa tsony mandritry indray volana dia omaly dia be asa be mihitsy zany zao amintsika zao miteny zao tena be asa be mihitsy raha vatara be mihitsy satria manenjikenjika n'le hoe avaka fanombohana tena varinina tamin'le tonga dia ny arabandrotody sy ny anina fa marina zany nolotsika hivavaka tena efa hira zao tena marina tokoa mialatsiny izy nampatsiahany iny teo tena isorana an'Andriamanitra Erika misaotra Erika ndao ny hivavaka ary tsika ameraka ny fotoana tsika ampilatan'Andriamanitra aloha dia avy eo tsika hijoro vavolombelona halleloia dao ary ampandrosotsika ny lambavintsika Angela Diamant hivavaka fanombohana anao ny fitenenana Jesosy pasteur hiara hivavaka isika hanombohana ny fotoanantsika androany
Jehovah tompo iray malalanay eo. Sotranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola nomenao izao tontolo andron'io izao izahay Jesosy fiainanay izay rehetra ataonay apetraka feno ampelantananao izany. Ty fotoana vavaka fiambenana izay ataonay ity Jesosy ny fanainao masina ny hiasa mahery ampisehoana eto an'io indray ny herinao tompo tianay eo ta io manokana ireo izay mandray anjarany amin'ny vavaka rehetra an'io ny fotoana izay ataonay eto Jesosy toroteny sy mifamelabelarana toroteny dia anao no anome hery an'izy ireny ahafahany anatotosana izany araka ny sitraponao Jesosy hanome anay fahendrena koa ianao azoto ampazoto anay iaino mba hahafahanay manatanteraka ny teninao tompo malalanay eo raha misy zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ifonanay tanteraka aminao izany mamindrafo aminay Jesosy ta io koa ny connexion izay ifandraisanay ny zavatra rehetra izay ho ampiasainay izany fa amin'ny alalan'ny connexion no ahafahanay miaino sy mandray ny teninao hiasa mahery ianao Jesosy ary ampitombo ny finoanay ianao no hanome anay fahasoavana feno isan'andro ny amin'ny teninao izany. Misy matokony fitantananao izahay tompo ary mangatabavaka koa an'ireo namanay izay mbola taraiky any ambadika any Jesosy ary fangana izy ireo anatratra izao fiarahana mivavaka aminao izao. Ianao mivavakay tompo tianay eo apetraka feno eo ampelantananay izay vetsivetsy-ponay mangina rehetra dia anao ny mahalala ny any anatinay tsirairay avy any. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Angelina Diamant dia tahiny tompo hatrany dia Andriamanitra mandry fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao dia mahereza daholo isika rehetrarehetra. Amin'ny fahavosivy volana Aogositra isika miverina mihaona eto indray rehefa miditra avy any ka rehefa miditra isika amin'ny 9 août amin'ny zoma fahasivy volana Aogositra zany isika miverina manao fandarana eto dia azo adino fa ny 30 sy ny 31 ary ny 1er septembre isika dia anaovana fifadikana rehefa fataontsika isan-taona fifadikana 3 andro etrehantsika ny fidiran'ny mpianatra izay tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ary misaotra marizao tamin'ny filazan-draharaha ndao ary sika hijory vavolombelona inona ary nataon'Andriamanitra taminao fa ny anaro dia izao araka ny tena taonareo hoe amin'ny zoma miasa farany dia mary ny antso ananjy ny tena ananjy sefiko hoe ianao izy aza tonga dia mody fa rehefa lohan'io dia ianao dia mandalova atao amin'ny birahoako zany efany efa taratara vao tafloto omaly dia maika be ody taratara vita ny asa dia maika ody dia tsy nijery ny message tsy nijereo atao dia lasa ny vilongo dia lasa ny ody efa tonga tato an-trano vao nahita ilay message dia zay ka ny fiasanako moa tsy lavitra ny trano efa 8 kilometra miala ny trano zany hoe 10 minitra dia tonga dia zay mantsy anazy hoe efa tonga ty an-trano za vao hitako ilay message nao fa afaka miverina aho raha hoe ilaina za misairana amin'izany fa rapitso izy rapitsika afaka hita eny ary dia zao ravana malala tonga amin'izay ny androany tamin'ny 12 dia niona izay dia nisy arona nomanino anahy nisy arona zay nomanino anahy dia tao anatin'io arona io feno akanjo. Halleluia, anisan'izany ty anaovako ty. Halleluia, le akanjo ve ny tena mahafaly aloha ny mahazo akanjo ary tsisy kely zany fa zava-dehibe ary akasitranan'Andriamanitra. Ny tena nakasika ny foko dia izao voalohany indrindra tao anatin'ilay arona nasiany akanjo an'ny zanako ihany koa nasiany akanjo an'ny fity satria reny fa afaka fanadina ny fity dia nasiany akanjo koa cadeau ho an'ny fity nahazo cadeau avy amin'ny chefiko izany aloha fity. Halleluia, tsara Jesosy. Dia zako koa nahazo maromaro. Ny tena mahakasika ny foko dia izao amin'ity volana ity rehefa vakansy ohatr'izao ny mpiasa rehetrarehetra ao aminay dia mahazo zay moa zany zay efa mpiasa ao dia misy remise spéciale fihenam-bidy manokana zany ho anay mpiasa rehetrarehetra. Fa mandritra nyity volana ity indray dia le fihenam-bidy efa nananay iny mbola misy fihenam-bidy manaraka indray
omena ny mpiasa rehetra zany hoe aprisiana zany ny mpiasa hividy entanao aminay vidiny akanjo sy ny kiraro ao amin'ny fiasananay de amin'io nefany a le akanjo le lasa miena vidy io misy an'le atao hoe akanjo efa modèle efa talolo kely mety hoe modèle efa mambolana vitsivitsy de misy tsy langy de reny zany a ohatrany hoe ilikidena an'le zavatra sy nalain'ny olona zany ny tena tanjona am'le hoe remisy be dia be fa za koa sary havana malala no ny fahitam-pity avy amin'Andriamanitra de zao tsy mba nisy an'ny olona hoe nahazo remise indroa metaona fotsiny ahako fa tena tsy nividy ahako fa nomena fotsiny za rery a tsy ny olona rehetra nahazo ohatrany nahazo niaro nahazoko androany a za rery ary hitako mijerijery mihitsy ny mpiara-miasa ary ny tena ny zava-dehibe amiko de zao ny anahy tsy le hoe akanjo efa tsy lany nomena fihenam-bidy fa hitanareo ty akanjo anaovako ty raha mahita soratra raha mahita zao de misy ohatra hoe Paris 2024 de izy tony ao aminay a mbola lafo vidy be satria ny antony a tony le atao hoe nouvelle collection zany hoe akanjo vao navoaka mihitsy ary mbola tsy misy manana ary mbola tsy mivoaka any amin'ny fivarotana izy ty zany zao de hivoaka manokana manomboka amin'ny herinandro ty de akanjo ankalazana ny Jeux Olympiques 2024 Paris 2024 hitanareo mety izao hitanareo zao zany hoe tena natsiaro mihitsy zany ry havana hoe tena nomena ny angarana manokana zany ny angarana manokana satria ny akanjoko a nouvelle collection sady nomena fotsiny no tsy anankiray tsy anankiroa tsy anankitelo maro anaty arona nomena ho ana natsoina manokana mihitsy tongavy eto mibroko satria za andeha tsy ho eo alleloia ny olona aprisiana andeha hividy na de vidy mora ary a efa ny akanjo efa karazana ohatrany hoe misy kategoria an'akanjo eto aminay hoe braderie de raha voany am'le braderie zany a dia akanjo efa nivoaka efa elaela mety efa volana vitsivitsy de mbola misy modèle tsy lany de likidena am'ireny de mipiasa mividy areny ny aty zany ny aty tonga de am'le tsisy mpanana tsy maintsy isy alina re raha mpivitahina mampialina angety ry havana raha zao anaovako tony a de isy le lava maso leo ampiasany fa hoanisa mahazo an'izy sady satria mbola tsisy nanana an'ity fa vao hivoaka amin'ity Jeux Olympiques aty tony modèle ty zava-dehibe zany ry havana tsy takatry ny saiko tena feno ny foko nisaotra azy ahako nisotro tena merci beaucoup tena avec plaisir ao izy raha zao tena ampitiavana be mihitsy alleloia fa za sady nisaotra azy ny andrandrany lanitra de nisaotra an'io Andriamanitra hoe Jehova voninahitra tafiana ho anahy no ny ahitako fity amin'olona ohatr'izao fa hitapintinga zany ry havana malala sady tsy mividy any ny ala efa vao le mbola tsisy mpanana ny nomena anahy ho an'Andriamanitra rereneny voninahitra fa itompitsika rehetra inona ary ny anjaranao zao no manolotra meo voninahitra Andriamanitra hitanao mahatonga namany nijorona vavolombelona foana satria za miteny foana alleloia de anjaranao indray zao inona ary ny azonao ambara ny amin'ny voninahitra Andriamanitra ndao ary ianao antiry ty tsika izay natodrotojo atsika meno finahitra de avy eo vakikeo fijona vavolombelona nareo tahiny Jesosy. Tsy voatery atanjaka foana ny sandrikio, tsy voatery ajoro foanako ny lohanikio, na koa hoe tsy maintsy azava foana ny lalako, na malemy aho aramba toko ianao, nareraky miady ao, iazonay ny tananao, mampatsiahy ahy
Fa eu sou mai anau Punya kai pina katsaiku Yaman kini ta future afanatiku Fira bava mame Ira Ira Halleloia, sotra an'Andriamanitra, halleloia, misaotra an'Rahalatodytsika nanolotra antsika niny heriny, halleloia. Tsara le hira, Andriamanitra ane amaly fity, mba nahazo kadao koa zay zany tamin'le hira, halleloia, dia mankasitraka, dia mahereza foana hatrany hatrany Rahalatojo. Maheza foana koa nazotra natana amin'le fandefasana an'le fanaovana an'ilay tononkira fa tena manampy be antsika mihitsy ilay sady mahafantatra ny tenenin'ilay olona fa raha tsisy tononkira ireny dia misy zahatra tsy hay ihany ilay teneniny amin'ilay hira. Mankasitraka tahiny tompo. Andao antsika hiditra amin'ny sady tompoko. Andao antsika hiditra amin'ny famakiana ny fijona vavolombelona mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentina navavintsika Rose Mina. Hoy izy marina tena hoe saorina Jesosy fa nilamina ny zavatra rehetra nataoko androany. Halleloia, ho anao ny voninahitra Jesosy. Tsara ohatranao Jesosy malala hozy Rodriguez. Halleloia.
fitahina ny misantatra zavatra ozy izy marina tiana. Halleloia. Ozy izy raha nambavy azy asika patitsy hoe tahiny tompotsika rehetra misaotra ny Jehovahandriamanitro, misaotra Jehovahandriamanitro, misaotra amin'ny fitantananao tontolo andronay menakavy kely, nalaminao ny zavatra rehetra natao indrindra, nalaminao ny zavatra rehetra natao indrindra tonga sy terasian'ny teninao. Halleloia. Amen. Ozy izy marisy hoe voninahitra n'Andriamanitra fa alibe za androany fa nisy mangididy ny tongotry dadanay da nasian'ny dokotera bilan izy dia nivavaka mafy aho mary hoe Jesosy afaka fafahanao sy le voninao amin'ny rahanao ny rahan'ny dada sy ny any anatiny rehetra dia tena deraina be Jesosy fa negatif daholo ny analizy rehetra izay nataony rehetra, alerzy tsotra zany le izy fa tsy misy aretina hafa. Halleloia. Ho azy ry amin'ny voninahitra. Amen. Tsara Jesosy, tsara ny vavaka, mahafinaritra ny vavaka. Misaotra an'Andriamanitra ozy izy hitody rahony sofa na dia nafana be aza taty aminay izao dia navita ny asa androany nomeny hery be. Halleloia. Amen. Tsara Jesosy. Ozy izy hitojo rahony sondray ozy hitojo Jesosy mandrakizay. Halleloia. Saloko Jesosy fa mbola natratra izao anniversaireko izao indray, mbola voatahiry ao aminy, tsy mbola lozaka ravo nahazo hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary ny tena nakasika isaorako an' Jesosy dia ireo teny mampibelomenareo aty teto sy tao any amin'ny groupe izay maresy sy tany amin'ny MP voaraiko rehetra fa tena mahatsapa hoe misy olona tia be dia be kay. Tsara Jesosy. Izy ny amaly fitenareo avy 2 eny bisomamy be daholo tiako be daholo na rehetra mahery sy tojo. Halleloia. Fijona vavolombelona ozy $100 nisy namako izay na raromafy fanentina tamin'i Jesosy dia fa salama izy zao. Halleloia. Velona Jesosy efa-kivy be izy satria tsy hitan'ny dokotera ilay aretina anazy. Misaotra an'Andriamanitra ny aino. Halleloia. Amen. Izy Rodriguez hoe teraina Jesosy fa ahoana nomboka maly kosa efa niteny hoe tsy potreto tsony ary efa miteny. Halleloia. Manjary hitanareo vandravandra be eto ahako. Halleloia. Ozy izy Rodriguez hoe fijona vavolombelona ozy izy teraina Jesosy fa faly ny fo sy ny saina ary ny fananana ndreny fijona vavolombelona fa manampy be mihitsy tena hoe anao ny manana sotian'i Jesosy mankasitraka pastera fa tena fitaratra tsara ianareo. Tontolo androko androany dia sorako an' Jesosy fa tena afapo tamin'ny fitiavany anay menakavy kely. Halleloia. Amen. Misaotra anao ihany koa. Ozy izy ranabavy Erika hoe misaotra an' Jesosy fa afaka examen avec mention za tena faly be fo satria mbola meny fahasoavana be sady miavaka dia raiko someko voninahitra na ranomasina. Halleloia. Amen. Mankasitraka pastera tondram-bavaka Jesosy amaly fitianao hatrany tahiny tongotongava amin'ny ambony indrindra Erika Raka. Halleloia. Amen. Misaotra an' Jesosy aho izy noho ny fitahina ozy izy tiana rakotary zaka. Misaotra an' Jesosy aho noho ny fitahiny zanako Imael nomeny 20 taona feny fitahina fahasoavana fifaliana. Misaotra Jesosy malala noho ny fahatsaranao. Misaotra Jesosy ihany koa tenako fa nomeny fampatokiana sy fampahelezana be momba ny formation androany. Misaotra Jesosy malala fa tsy manary ahy ianao ary tsy mamela ho-kivo na very fanantenana. Feno fahasoavana sy fahazavana eny foana ny fiainako. Misaotra Jesosy malala no fahatsaranao rehetra. Halleloia. Amen. Ozy izy linao hoe halleloia. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa dia narovany tamin'ny loza sy ny nofo izay menakavy kely andreny tontolo andro ity. Vita soamantsara koa ny asa sy ny ady tsy ny andreketako anio. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Halleloia. Koda Leoni. Halleloia. Misaotra Jesosy nafinaritra ny tontolo androko androany mankasitraka amin'ny zavatra rehetra ray malalo tsara loatra ny fitondranao. Amen. Halleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa notantanany ny tontolo andro feno fifaliana hatramin'ny ankohonana. Halleloia. Atao ampiasana ahitampity daholo izay atao. Voninahitra Andriamanitra rery ihany ozy ranabavy ihany. Halleloia. Ozy soa meva teraina Jesosy malala vita soamantsara ny zorony androany vita ny asa nahazo fahasalamana tsara sika menakavy dia mbola miaraka eto indray. Halleloia. Amen. Tsara Jesosy. Izay ny fijona vavolombelona izay avy aminareo mankasitraka indrindra anareo. Andriamanitra maly fitianareo ihany koa.
dia mahereza daholo isika rehetrarehetra. Misaotra anareo Andriamanitra hamaly fity, aleloia, hamaly fity areo tamin'ny fitsona vavimbela izay nataonareo fa tena nafinaritra nanandratran'Andriamanitra tokoa. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary isika. Ozy izy loha nambintsoma-kirina hoe aleloia, anankiroa zay miara-miasa dia samby amin'ny fotoana akana torimaso kely zay rehefa atoandro. Rehefa izy no matory dia ohatran'ny fantatry ny patron eky izy matory atsony tsy tapaka mihitsy izy. Rehefa za matory dia tsisy miantso mihitsy za, mahay lera ifazo ka raha mahavita misaotra mahavita siesta tsara zany, misaotra an'i Jesosy vao mandeha, mahavita misaotra an'i Jesosy koa izy vao mandeha. Zay vao patronko mampanao zavatra delaina Jesosy miadany nareo, aleloia, tsara Jesosy any Koet fa mahavita manao siesta, tsara nge zany misaotra Andriamanitra fa nalaminy tsara ny asa mandrarano any, nitahiny avokoa izay rehetra nataoko voninahitra ilay ho azy ireny izy ilanam-bavomamy kely, aleloia. Tahiny tompo ilay izy rehefa mananjara France fiadanana ny tompo amintsika rehetra, aleloia. Efa voavagiko teo ka misaotra Marizo, efa voavagiko teo io. Eny ary tahiny tompo ary tsika mianakavy, ndao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra efa lasalasa ihany ny fotoana. Tahiny tompo ranavavy Rosemina, to dia hanao avy hatrany ny fitenenana. Ambenana ahafahako, aleloia, voninahitra ho an'Andriamanitra irery any makasitraka pastera mamy fitenenana eto amin'ny sehatry ny vavaka fiambenana, ahafahako mizara ny fampaherezana ny soratra masina izay azontsika amin'ny fanahy masina, ary mankasitraka antsika rehetra koa amin'ny fanomezan-tena sy fanomezana fotoana an'Andriamanitra hanomezana voninahitra azy sy enoana ny feo ny fanahy masina izay azontsika veto. Ka andray izany anie isika rehetra ka ho fiadanan'i Jesosy Kristy anie no anjaka amintsika tsirairay avy isan-tokantrano. Aleloia. Ho jerentsika ao amin'ny Jesoa toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nitanin'ny zanak'Israely any Jordana sy ny tsangam-bato nataony tao amin'ny Gilgala ary ny taotry ny Amorita sy ny Kananita tamin'izany. Izany no soramandry hitantsika eto. Ho jerentsika ny andiny 14 ka hatramin'ny 17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha niala tamin'ny ilainy hita ny Jordana ny olona ary nipisorina nitondra ny fiaran'ny fanekena eo anoloan'ny olona. Ka tonga teo an-Jordana izay nitondra ny fiara ary naroboky ny mpisorina izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony, fa tondra-drano mihoatra ny morony rehetra ny Jordana mandritry ny fararano. Dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny anton-javatra tery lavitra ery. Dia tery amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny Zaretana. Eny tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasin'ny taninay. Dia ny ranomasin-tsira ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko. Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana, ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina andra-pahatafitan'izy rehetra amin'ny Jordana. Halleluia. Amen. Eto ry havana, raha nijanona teo amin'ny ranon'i Jordana ny tongotry ny mpisorona dia tonga dia nisy ny fahagagana. Tena hita fa mifandray akaiky amin'Andriamanitra ireo mpisorona ireo, izany hoe mitondra ny fiaran'ny fanekena amin'Andriamanitra izay tena hoe manana fahamasinana ireo mpisorona ireo. Dia izay zavatra rehetra nataon'ireo mpisorona ireo, ny tongony foana niditra tao anatin'izany rano Jordana izany dia nitsahatra ny rano avy any ambony
orana zany any avy any ambony na tondra-drano ka sady fararano tamin'io dia tena nitsahatra tanteraka ny rano avy any ambony. Ka dia lasa ohatran'ny hoe fahatsiarovana foana antony zavatra tero izy ato amin'ny soratra masina. Ary dia tena nandalo amin'ny tany maina, nijoro tamin'ny tany maina ny mpisorona, ary ny Israely rehetra dia nandalo tamin'ny tany maina andra-pahatafitan'izy rehetra tany Jordana. Isika io koa ry havana, matetika feno tondra-drano ny fiainantsika, matetika anatin'ny ady lava ny fiainantsika, fa ireny dia tondra-drano fotsiny. Tondra-drano ireny fa misy fanafody sy fanafany azontsika avy amin'Andriamanitra rehefa manaiky sy mankatoy ny tenin'Andriamanitra isika, manana fahamasinana isika eo anatrehan'Andriamanitra, dia mora ny andraisan'Andriamanitra ny fanavotana ho antsika, hanomezany antsika fanavotana moa zany, hamindrany fo antsika amin'ny zavatra rehetra, na dia eo aza ny devoly reto manaonao foana amin'ny tenantsika, amin'ny fiainantsika, fa io Andriamanitra io dia mijery antsika foana, mijery ny mpanompony tahaka an'ireto mpisorona reto, izay tena fahagagana mihitsy zany hoe na handeha foana ny tondra-drano anatin'ny andro asarany zany, raha vao nandeha tao amin'ny tanàny Jordana ny mpanompony nitsahatra tanteraka. Tahaka izany koa isika rehefa miditra amin'ny fahamasinana antsika dia hitanao fa miova foana ny zavatra hitanao misy ady, fa anao mahita hevitra hamanan'ny olana iny foana, ary tsy mba kivy zany ianao hamany olanao. Raha fotoanan'ny vakansa zao antsika amin'izao io dia mety hijanona ihany koa ity fandarana vavaka fiambenana ity, ka dia mampahery ianao mba tsy ho kivy sy hanana foana, hitondra foana ny fahamasinana amin'ny toerana rehetra izay alehantsika any. Fa io ady io dia misy foana amin'ny fiainana, ary andavanandro matetika anelanelam-potoana iny dia ahitanao zavatra kely foana atao hoe negativa hoana moa zany, zavatra tsy tsara foana hitanao, misy zavatra kely tsy tsara foana hitanao eny, fa ireny zavatra ireny raha tsy manana fahamasinana anao, raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao, dia lasa sarotra be ireny zavatra ireny, nefa zavatra tokony vitany, inona moa ozy ohabolana gasy hoe zavatra tokony vitany ranon'anamala amonoana vatotr'akoho, ary isan-karazany koa fisehoan-javatra amin'ny fiainantsika. Indraindray ianao misy zava-tsoa fahasoavana tonga aminao, dia tonga ny devoly avy mihitsy izy, mila mandrava, mila misisika izy, mila mampiditra n'iny olana iny aminao ao mba tsy hahafahanao hifaly amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Dia raha tsy mitandrina tsara antsika dia mety andahan'Andriamanitra amin'ny fotoana fohy kely iny, ka dia ho tandremantsika izany zavatra izany, indrindra ao ankaton'izao fotoana fialan-tsasatra izao, dia ataontsika tanjona ho tahaka an'ireto mpisorona mitondra ny fiaran'ny fanekenan'Andriamanitra reto, mba rehefa misy zavatra miseho amintsika dia efa vonona isika ao anatin'ny fahamasinana, ka andray andraikitra amin'ny toe-javatra rehetra izay hitantsika, na amin'ny fiarahamonina, na amin'ny fianakaviana, na amin'ny tokantranontsika, na amin'ny izay rehetra manodidina antsika, tsy ankanavaka. Rehefa mijoro eo anao dia atao hoe anao zanak'Andriamanitra, manana fahamasinana, zavatra rehetra dia mivaha. Dia izaho jiro vavolobelona kely aminareo indray andro nisy fotoana andeha hitondra fitariam-bavaka tato amin'ny groupe izay maharesy, dia rehefa tonga ny andro anaovako an'izy io dia hoteraka ny rahavaviko, dia efa nandeha tany amin'ny hopitaly hatrany amin'ny atoandro izy dia rehefa tonga ny hariva dia hoy ny mpampivelona hoe andeha hodidina anao, dia efa niomana tamin'izany zareo
dia iny tonga ry havana. Rehefa tonga teo za dia nitomany ilay zandriko hoe andeha hodidiana hono za. Ny fitariam-bavaka tsy vitako fa ny vavaka niaraka tamin'ny groupe izay maharesy tao amin'ny Zoom vitako tsara ny vavaka. Fa dia raisiko hoe voninahitran'Andriamanitra ny tsy nandidin'ireo azy satria raha navelavela fotsiny teo zay tsy naranam-bavaka dia nino mety tanteraka tany ny hafarany nandiha tany amin'izany fandidiana izany foana ihany koa. Fa dia nankasitraka ny vavaka natao tamin'ilay zandriko dia tena faly izy fa nandray zazavavy kely nahafinaritra nivoaka avy tao. Fa tsy nididiana izy nandeha tsara ny fiterahany saorana an'Andriamanitra, voninahitra an'Andriamanitra dia iraina izy tamin'izany fotoana izany. Tahakan'izany koa za hitanareo io dia tahakan'izany koa nisy fotoana dia hoe hodidiana tamin'ny zanako farany iny. Hodidiana tena natao ny fotoana hoe andidinana fa za nivavaka ary nanaraka ny fandaharana ny vavaka sabata izay za dia tena dia raina Jesosy fa tsy tonga tsy tanteraka tamin'izany fandidiana izany ry havana. Tena io Andriamantsika io rehefa anao mahatsiaro hoe tena ao anatinao izany Andriamanitra izany rehefa zavatra angatanao fa nefany tadidio fa ireo devoly ireo dia mandriba foana ny anaran'ireo, mandroba foana ny asan'ireo. Elingelen'ireo devoly ireo foana na dia mpanompon'Andriamanitra na dia fa efa tonga ny fotoana tena hoe amin'ny farany hidivanao ny zonao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra fa devoly ireo miala maina ireo, tsy misy zavatra vitan'ireo akory. Maro ny ady za hitanareo io zao dia tena anatin'ny misy adina amin'ny zavatra rehetra dia nefany za isaorako an'Andriamanitra dia raiko Jesosy fa mbola ataony mijoro foana ary za mbola mahery foana. Tena za misaotra anazy tena hoe misaotra anao Andriamanitra fa mbola avelanao mahery mitsangana mijoro tahaka an'izao mbola omenao fahasalamana, mbola omenao fahitana ny masoko, mbola omenao raha mikoriana ny tenako, ny fiainako. Tena misaotra anao mihitsy Andriamanitra dia izany foana tena tsy afaka ambavako fa ireny ady ireny dia nataoko ambin-javatra manelingelina fotsiny fa tsy natao hoe tena fiainana ireny. Ireny tsy mba fiainana ireny. Ireny tena hoe fakofakon-javatra. Mandalo fotsiny ireny fa ny fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, ny fananantsika ny fahamasinantena, ny fitazomantsika ny fahendrenany anatintsika any, ny fitazomantsika ny fanahintsika, fitazaintsika ny fanahintsika mba tsy hivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ilaina izany amintsika tsirairay avy mba azahoantsika fahitapaty amin'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra ataontsika dia ankasitrahan'Andriamanitra ary ahita fahitapaty isika amin'ny fotoana rehetra izay manahirana antsika. Ka na inona ny ady lalovantsika dia mampahery anao, tazomy foana ny fahamasinana, ome voninahitra foana Andriamanitra, atao ory foana Andriamanitra. Ary raha sendra tafitoana sy tafalatsaka tao anatin'ny fahotana ianao dia tena hoe raiso ny rano Jesosy Kristy hanadio anao ary miverena amin'ny fahamasinana araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Dia ho tanteraka aminao ny sitrapon'Andriamanitra ary fiadanan'i Jesosy Kristy no hanjaka any anatinao ka hita fiadanam-po, fiadan-tsaina ianao amin'ny fotoana rehetra n'inona ny ady. Fa ity tany ity dia tsy halan'ny ady, tsy halan'ny fahasahiranana, tsy halan'ny aretina, tsy halan'ny ady rehetra isan-karazany. Dia rehefa tafaray tsara amin'Andriamanitra ny fo amam-panahinao dia zava-pohana ireny, tsisy vaingan-javatra ireny fa tantara mipetraka ho entina ampaherezana ny taranakao ny tantara izay ady sy lalovanao ireny mba ho entina fananarana hipetraka amin'izy ireo tahaka ny
ity rano mijanona avy any ambony hidina tany ity dia lasa anton-javatra fotsiny ny sininy rano nivory teo iny, izay ady lalovantsika dia tahaka ny rano nivory tao amin'ny Jordana fa mbola maina, ary rehefa anao miditra anatin'ny fahamasinana tahaka ny mpisorona mitondra fiaran'ny fanekena io dia tonga dia miditra anatin'io ady io anao dia mirava io, maina tahaka ny tany maina tao amin'ny Jordana io ny zava-miseho amin'ny fiainanao mandeha tany maina tahaka ny Israely rehetra andra-pahatafitanao amin'ny tanjonao. Ka lala iteran'Andriamanitra isika amin'ny voninahitry ny anarany masina. Aleluia. Mahereza tahiny Jesosy atsika rehetra. Aleluia. Amen. Aleluia. Tahiny tompo mankasitraka indrindra andranavavintsika Rosemina tao anatin'izay toritely izay. Dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Resaka tsika momba n'ity renirano anankiray ny zavatra nitranga tamin'ity ny fotoana ity. Zao ny zavatra nitranga. Nareo vakintsika misaotranareo koa mankasitraka azy dia mahereza foana nareo rehetrarehetra. Mahereza Rosemina tokava amin'ny ambony indrindra dia Andriamanitra maro fitianao. Halleluia. Ny soramary dia nitan'ny zanak'Israely any Jordana sy ny tsangam-bato nataony tao Gilgala ary nitahotry ny Amorita sy ny Kanaita tamin'izany. Halleluia. Tsy resaka ny Gilgala tsika androany, tsy resaka ny tsangam-bato efa niresantsika tamin'ny seminaire Gilgala iny, fa iresaka momba ny tanan'ny Jordana. Vakiko ny tena anaran'i Jesosy. Dia ny fomaraina koa Josoa ary ny olona vakiko manokana andininy voalohany ka ataoko mitsahatra hatrany amin'ny 17 zany hoe ny Josoa toko 7 rehetrarehetra zany vakiko daholo amin'ity androany ity. Anaran'i Jesosy dia ny fomaraina koa Josoa ka ary ny olona dia niala tany Sitima ka nakany Jordana. Dia Josoa sy ny zanak'Israely rehetra ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Ary rehefa afaka teloana dia nandeha namaky ny tompony ny feka nandidiny olona hoe rehefa hitanareo fiarana faneken'i Jehovah Andriamanitra reo ary ny vita-pisorona mitondra azy dia mialana amin'izay toeranareo ka manara azy. Kanefa tsy ho elanelany tokony 2 akio aminareo sisy fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana izay mety alehanareo fa tsy mbola nalehanareo akory zao lalana zao. Aroso za tamin'ny olona manamasina ny tenanareo fa raha pitso dia hanao fahagagan'io aminareo Jehova. Aleluia. Hiampita zany ary le lalana hiampitana, le zavatra hiampitana ilana fahagagana. Misy zavatra ry havana eo amin'ny fiainantsika tsy vitantsika raha tsy misy fahagagana. Misy ny fotoana zavatra ray ihany sisany andrasantsika fahagagana. Aleluia. Fahagagana. Ary ozy izy Josoa manamasina ny tenanareo fa raha ampitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Ndikan'izany koa raha tsy manamasy tena zany nareo dia tsy asiany Jehova fahagagana eo. Zany hoe raha te hahita fahagagana dia manamasina tena. Ary tsy hoe raha pitso eo amin'ilay fahagagana vao manamasy tena, fa manamasina tena androany ho amin'ilay fahagagana raha pitso. Ny fanamasina tena ataonao androany, ny fanamasina tena ataonao anio tsy androany ny valiny andrasanao amin'io, tsy fahagagana androany andrasanao amin'io, fa le raha-pitso tsy nijovy zany le raha-pitsonao dia androany dia efa manamasina ny tenanao. Aleluia. Ary ny tena tamin'ny mpisorona Josoa ka hoe eto ny fiaran'ny fanekena ka mitahy eo anoloan'ny olona dia nitondra ny fiaran'ny fanekena izy ka nandeha teo anoloan'ny olona. Aleluia. Ary Jehova tamin'ny Josoa, anio no nanratako anao eo mason'ny Israely rehetra hafantarany fa tahaka nombako amin'ny Mosesy nombako anao koa. Aleluia. Misy zavatra zany ataon'Andriamanitra rehefa avy eo ahitany olona fa tsy Mosesy ihany kay no nampiasain'Andriamanitra.
fa Josoa koa zany hoe izatra ngeza be zany nakaiky ny olona tamin'ny Mosesy ny tarika teo mba ataon'Andriamanitra hitranga ihany koa rehefa mandray an'izao fitarian'izao i Josoa. Alleloia, amen. Tsara zany mba tsofoka rano amin'io koa nareo rehetrarehetra ny voany ambadiky ty an'io ty hanandratra anareo Andriamanitra eo mason'ny Israely rehetra, eo mason'ny olona tsy miafinafina fa eo mason'ny olona rehetra ny handratan'Andriamanitra atsika rehetrarehetra indray olona ty androany ty. Andiny favalo ary mandidiny mpisorona izay mitondra ny fiarahafanekena ka atao hoe rehefa miatra amin'ny moron'ny Jordana ianareo dia mijanona eo Jordana ihany, mijanona eo Jordana. Reto zany dia zao tsy misy zavatra natao zany eto andeha hiampita ny zanak'Israely, andeha ny zanak'Israely fa tsy maintsy elohavana olona vitsivitsy izy reo olo reo mpisorony zany dia miavaka amin'ny olona rehetrarehetra zany. Ny mpisorony zany dia tsolotsotra fa mpanompon'Andriamanitra, manamasy tena ho an'Andriamanitra. Reto olona reto no niteneny hoe manamasina ny tenanareo dia ny vahoaka zany, fa ny mpisorona dia efa tokony nanamasy tena foana, tsy reo tsonona tsy nanamasy tena fa reo efa mitondra ny fiaran'ny fanekena. Ny olona mitondra ny fiaran'ny fanekena, inona moa ny fiaran'ny fanekena? Ny fiaran'ny fanekena dia misy ny teny vavolombelona. Inona moa ny teny vavolombelona? Dia ny tenin'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ninono ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany fa ao anatin'io fiaran'ny fanekena io ny voninahitr'Andriamanitra. Any hoe fiaran'ny fanekena zany dia endrik'Andriamanitra. Mety fanan'Andriamanitra, mety tenin'Andriamanitra, mety d'Andriamanitra. Alleluia. Fa ny olona voafidy no mitondra an'io dia ny mpisorona izany, mitondra an'Andriamanitra, misy olo-tena an'Andriamanitra, mivesatra ny voninahitr'Andriamanitra, mitafy ny voninahitr'Andriamanitra, mitondra ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tenenina ireo mpisorondreo rehefa miaritra eo amoron'ny Jordana reo dia mijanona aloha. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Mosesy teo alohan'ny ranomasina mena ihany mijanona aloha. Fa misy zavatra mbola ho atao eo, misy zavatra hitranga eo. Alleluia. Ary Josoa nanao tamin'ny zanak'Israely hoe maka an'iza ty mianoa ny tenin'i Jehovah Andriamanitra reo dia hoy Josoa zao nafantaranareo fa eo aminareo Jehovah Andriamanitra, eo aminareo Andriamanitra velona. Izao nafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona ka horohany eo aminareo tokoa ny Kananita sy ny Hedita sy ny Hivita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebosita. Indro ny fiaran'ny faneken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso eo anoloanareo eo Jordana. Koa ankehitriny mangalala lehilahy 12 amin'ny firenen'Israely ho anareo dia iray avy amin'ny isam-pirenena ary raha vao mijanona amin'ny rano Jordana ny faladian'ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny faneken'ny Jehovah tompon'ny tany rehetra dia ho tapaka ny rano Jordana dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona toy ny atotan'ny zavatra fa tsy aton-javatra. Somary izay ny voalazan'ny ranavavitsika teo fa diso famatika kely ny lelany, tsy hoe anton-javatra, atotan'ny zavatra. Atotan'ny zavatra zany zavatra anankiray mijanona eo ohatrany hoe barazy, hoe barazy misy rano mandeby eo fa voatohany iny dia mijanona dia lasa ohatran'ny atotan'ny zavatra zany hoe raha mivay eo dia metota be. Atotan'ny zavatra zany hoe misy zavatra zany ao mizingizina tsy mety manino ao tsisy afaka ataony ninina fa atotan'ny zavatra. Tahaka ny atotan'ny zavatra anankiray, tahaka ny taratasy be anankiray apetraka, tahaka ny boky be anankiray apetraka, tahaka ny beton armé be apetraka, atotan'ny zavatra. Atotan'ny zavatra fa tsy aton'ny zavatra. Zay zany le baiko hoe andeha ianareo hamaky andeha ianareo hamaky an'io Jordana io. Zay le fahagagana. Le fahagagana zany dia zao andeha hamaky rano tahaka ny hamaky ranomasina indray. Alleluia.
zao ry havana malala no azaveko kely aminareo. Io lalana io lalana tsy maintsy nale. Tsisy lalana tsy afaka isafidianana fa tsy maintsy ale io lalana io. Tsy maintsy hamaky an'io rano. Tsisy lalana hafa ankoatran'izay. Zany hoe na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy mamaky an'io rano. Halleloia. Ary zay mahatonga izy misy fiomanana satria tsy ohatry ny lalana isan'andro. Tsy vitavita mora fa mila fiomanana. Inona moa zany Jordan? Ny dikany hoe Jordan dia misy karazany dikany efatra ny dikany hoe Jordan. Ny dikany voalohany dia hoe mpidina. Satria ny ranon'ny Jordan dia midina ary midina mafy mahery be ny courant. Dia ny dikany Jordan voalohany zany dia hoe mpidina. Efa razavaiko tamintsika any satria tsy voandroany ny teny io. Fa dikany anankiray ngeza be koa, anankitelo ngeza be, ny dikany hoe Jordan dia ny voalohany renirano na alahelo, na renirano na adin-tsaina, na renirano fitsarana. Zay anankiefatra zany dikany Jordan daholo. Manan-karena efitra be io Jordan io. Ny dikany voalohany mpidina, hoe migorodana midina, ny dikany Jordan. Mahery fidina be dia mpidina zany. Faharoa, renirano na alahelo, na renirano na adin-tsaina, na renirano fitsarana. Zay dikany Jordan. Inona moa ny endrik'io Jordan io? I Jordan io dia niendrika olana sy problème sy adi-tsaina sy fahoriana sy fitaitainana ny zavatra mampitaitaina tsy rehetrarehetra iainantsika eto amin'ity tontolo izao ty. Ary tsika dia miatrika an'izany daholo. Lalana tsy maintsy lalovana zany io. Niza. Halleloia. Jordan io zany dia lalana tsy maintsy lalovana. Na zanak'Israely na iza epita eo dia tsy maintsy mamaky vaky an'io. Io nefa tsy afaka epitana amin'ny lakana satria mahery be mihitsy. Raha miepita amin'io zany ianao dia entin'ilay rano midina. Tsy maintsy ampitana io. Na vahoaka misy fiara fanekena, na vahoaka tsisy fiara fanekena, na vahoaka miaraka amin'Andriamanitra velona, na vahoaka miaraka amin'Andriamanitra sampy, tsy maintsy hiampitana io. Saingy misaotra an'Andriamanitra tsika fa eto ry Josoa dia hiara hiampita amin'Andriamanitra. Misy hira Amerikana zay mahafinaritra be anah manao hoe ianao ozy izy mety anaty olana ianao zao. Zaho ozy izy miteny anao mety anaty olana sy adi-tsaina ianao, fa za koa mbola miteny anao fa mbola ho avy ny tafo-drivotra sy ny kotro-baratra ozy izy le hira. Le izy zany tsy manome tokony hoe misy adi-tsaina fa ianao zao ho afaka io fahaza-mahazakivy. Ozy izy mety anaty adi-tsaina ianao zao nefa mbola hitopatopany ranomasina ozy izy, mbola ho avy ny kotro-baratra sy ny tselatra. Ary tsy azonao elany reo. Zany ny teny tsy mba metoky fitaka. Tena marina zany tsy azonao elany reo. Saingy izao fotsiny ny teniko aminao izy mifikira. Tiako izay hery izay. Tsy afaka janony reo izy, tsy afaka tsy misy reo ny rivo-doza, ny kotro-baratra sy ny tselatra sy ny andro ratsy eo amin'ny fiainana. Tsy azontsika elany. Fa ny azontsika atao dia ny mifikitra amin'i Jesosy. Halleloia. Zany hoe zao zany amakivaky an'io rano misy endrika problème eto amin'izao tontolo izao. Ny alahelo, ny ankiviana, ny adi-tsaina. Eo koa ny hitsarana anao. Zay rehetra ataonao dia hitsarana anao. Zany ny dikany Jordan. Fa zao, zany ny ilana fiomanana rehefa epitana fa tsy tonga dia niepita fotsiny. Ary zany ny ilana manaraka toromarika ry havana malala. Io Jordan io dia zao tokony raha vol d'oiseau zany miaingany amin'ny fiaingany ka hatreny amin'ny fiafarany dia 100 kilometatra no halavan'io Jordan io. Saingy
tsy tonga dia mahitsy be hoe 100 kilometatra fa miolakolaka be dia rehefa refesina dia mahatratra 300 kilometatra ny tena halavany rehetrarehetra. Zany hoe ny halavany zany raha miainga ohatra zany hoe miainga eo a Paris a dia midina makany a Marseille ohatra, zay fotsiny ny halavany. Fa rehefa refesina izy dia mihodina any a Bordeaux izy, dia mihodina any a Lyon izy, dia zay izy fo. Zay zany. Dia inona moa zany ko tsy zao problème iainantsika zao, miolakolaka angery avy ny ty problème, miolakolaka angery ty olona ty, tsisy olana vita moramora zany, tafitra vetivety zany, fa mihitatra. Ary zay mila iomanana, tsy maintsy epita eo anefany. Io le tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe miomana manamasinana ny tenareo fa raha pisy tahaka zao anao fahagagana zao vina le fahagagana, ianao tafepita amin'le rano, le renirano nalahelo, ianao tafepita amin'le renirano nazitsaina, ianao tafavoaka velona amin'io renirano fitsarana io. Zay le fahagagana. Ahoana ny mba hisin'le fahagagana? Manamasinana ny tenanareo. Zao ny zavatra nitranga nahafinaritra be. Andiny 5 raha niala tamin'ny layany hitan'ny Jordana ny olona ary misorona mitondra ny fiarana fanekena. Inona ny endrik'ilay mpisorona? Ireo mpisorona ireo dia endriky ny mpanompon'Andriamanitra. Ary inona le fiarana fanekena? Filazantsara ny fahamarinana. Halleloia. Filazantsara ny fahamarinana. Ilay fiarana fanekena. Dia zao ny zavatra nitranga. Ny olona zany manaraka ery ariana. Ny olona manaraka ery ariana, iza mino lalana? Ny mpisorona mitondra ny fiarana fanekena. Ohatra ny hoe pastera mitondra filazantsara ny fahamarinana. Dia zao ny zavatra nitranga. Raha niala tamin'ilay any hitan'ny Jordana ny olona ary mpisorona mitondra ny fiarana fanekena teo anoloan'ny olona, ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara, ary naroboko mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony, fa tondraka ny rano mihoatra ny morony rehetra Jordana mandritra ny fararano. Zao zany ny zavatra mitranga eto, ary mbola zay koa mbola anisan'le fahagagana. Le rano tsy mba rano rehefa janvier, février, mars dia avy be ny orana dia tondraka ny rano. Zany hoe raha ranomasina zany io dia tonga dia amin'ny fotoanan'ny marée haute, amin'ny fotoanan'le miakatra iny ny ranomasina zany, raha ranomasina. Fa ohatra zany mihitsy rano tondraka be sady mahery fandeha be mihitsy io rano, ary mety mitondra karazana zavatra netiny avy tany ambony tany, fa kakazo, zavatra mandratra rehetrarehetra. Fantatsika tsara angamba ny ranon'ny betsiboka, fa rehefa amin'ny fotoana mahabe ranon'ny ranon'ny betsiboka eny, fa mandalo amin'ny tetezana ery betsiboka tsika rehefa any Majunga, dia mampiororo, mampangoro-vitsika, mampangororo mijery an'le rano mandeha ao betsiboka io. Nareo efa nijery an'izany rehefa makany Majunga, mampangororo mijery an'le rano io, masika be mihitsy le rano. Ohatr'ireny angery amin'ny ranon'ny Jordana tamin'ny fotoana io, tsy mba mikorina tsotra, fa le tena mikorina avy nitondra netina orana avy tany ambony tany, rika be mihitsy, sady mahery fanepidina. Ary tena nipotra ny maharanona alahelo azy, renirano alahelo sy renirano tsaina, tondraka be mahery be mihitsy betsiboka rehefa tondraka. Dia ohatr'ireny zany tamin'io fotoana io. Zany hoe sady mandeha be le izy be dia be no mampatahotra angery avana mamakivaky an'ity fiainan'ity Zany miteny anao, mampatahotra ange mamakivaky an'io problème amin'ny fiainan'ity zao fiainana amin'izao tontolo zao ty. Fa nefa atony tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa azo atao tsara ny miampita amin'io. Ahoana ny ahatonga antsika epitan'io tsy voakasika io na lasan'io? Betsaka ange ny lasan'ny problème, betsaka ange rehefa ny olona nylazan'ny famoizam-po anaty problème. Voandrona zao nahita hoe olona adaladala, lasa adala sy mipetraka tany ivelany, mipetraka taty andafy le ranabavy, dia manefa vola foana namboarana trano. Vita nataony taty andafy, miverina any amin'ny taniny amin'izay, tsisy na briky ray nitsangana fa lan'le olona nandefasana vola ny dia lasa adala le rano. Satria firy taona izy niasa mafy taty andafy, niasa mafy. Ma hoe ody amin'izay zany fa isitraka ny valikasasana, tsisy na briky ray azy, to dia lasa adala. Zany angerevana ny mahazo e. Misy mamoy fo, misy lasa adala, misy ranabavy zay tadidiko nampaherezana teto zay izy indray andro. Dia niresaka teo moa zany hoe misy problème tena, zao problème zao.
mahay rezanao fa ataotsika hoe vavaka vita ny vavaka zany voandrako nisy olona resaka tamiko ao izy mba tena nateresaka mana problème mihitsy azao efa mivavaka fo to de efa narefa ny azy fa za efa mivavaka foana ne misy zavatra hafa ilaina zany akoatr'izay na mba vavaka ihany mivavaka foana anao hatramin'izay zay mihitsy le hira nyteneniko anareo teo ozy izy nitafiodrivotra problème misy fa nitafiodrivotra koa mbola ho fa tsotra fotsiny ndao hifikitra ndao hivavaka ndao hivavaka de ndao hifikitra de ndao aritra alleloia fa tsika tsy maintsy mijoro tsika tsy maintsy mandresy an'io ahoana ny mpitana ny Jordan vaka ny sain'ny olona zao ahoana ny mpitako amin'ity problème ty ahoana ny tafavoako amin'ity fiainany ity tsotra zavatra tokana ihany nafahana ny pitan'io ny loava ny fiaran'ny fanekena ny loava ny mpisorona nitondra fiaran'ny fanekena de jerenareo mandeha mafy be mihitsy zany le problème sy le olana sy ny sisa hoy ten'Andriamanitra ary naroboko ny mpisorona zay nitondra ny fiaran'ny fanekena tamin'ny sisy rano ny tongony nefa ny rano tondraka be de andiny ny fahinana ambe folo mba mario amin'ny baibolinao mba mario ao amin'ny baibolinao azafady misy ohatr' zany koa aty paster laniny ava ny vola tsisy nininona vita tena an'izay izy de lasa dala ty tena mampalahelo za aloha zany ravana de tena varina amin'le fianakaviana atao hoe mandevasana vola reny de mihinana volana olona ny asa mafy zany tena tsy matahotra an'Andriamanitra tena tsy rariny le izy de jerenao mario baibolinao andiny fahinana ambe folo inona ny vokatry le fidiran'le mpisorona sy ny fiaran'ny fanekena de nijanona ny rano zay nidina avy tany ambony ka tonga totanjavatra tery lavitra tery zany de tery amin'ny tanàna Adamo zay teo anilany zaretany eny tapoka tokoa ny rano zay nidina ho any amin'ny ranomasiny tany ay de ny ranomasitsira ary ny olona de nihita tandrifon'ny Jeriko ary ny mpisorona zay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehova de nijoro tsara tamin'ny tany marina teo avonin'ny Jordan ary n'Israely rehetra nahita amin'ny tany maina mandra-tafitan'izy rehetra any Jordan vao niditra zany de nijanona ny rano ny ampijanona ny problème sy alahelo sy fahasairanana sy atsaina sy fitsarana de tsotra eloava ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tenin'ny fahavolombelona ny filazantsarany fahamarinana ny fiainanao zangeravana raha mitenenao hoe meno fandarany andao hivavaka tsy hoe tsisy mpijery ty fandarany ty fa mba hijanona n'le olony Jordan misosa mikorina be amin'ny fiainanao mba tsy ho zakan'io ianao zao ny tenako anareo ny problème anareo reo ny problème antsika reto amin'ny voalohany ny fotoana voalohany hidiranao amin'ny fahamasinana andraisanao ny teny filazantsarany fahamarinana entinao eo amin'ny mpisorona zany le izy de manaraka zay ale amin'ny mpisorona am'izay no ozy izy Paoly hoe manahafanay alleloia ampianarina ozy izy de raha fa inona aby le zavatra tokony atao tena ho ampianarinay mihitsy ianao ka eto tsy misy miafahafy zany mihitsy fa tena ampianarina ianao zao ny tena toe-posy toe-panahy fitondran-tena araka an'Andriamanitra ahoana ozy izy raha zany miditra lalina tsotra fotsiny miala amin'ny fiainan'izao tontolo zao manahafanay zay le dikan'le manaraka mpisorona aloha mandeha mijanona lavidavitra ianao jerefo zany ny fihetsiky ny mpisorona jerefo fa maninona ry zareo maninona zareo sa miditra amin'io misy fiaran'ny fanekena eny aminy tsisy fiaran'ny fanekena lasany rano zany tsisy fiaran'ny fanekena etin'ny Jordan mikoriny zany mahery engeravana ny ao anatin'ny fiaran'ny fanekena io na ny anarana misoratra fotsiny arikeravana Jehova Andriamanitra Yahweh mahery fo nikasika an'le rano mandeha be fotsiny tongotra zareo rano tondraka to de mijanona tery lavitra zay tsy eo akaiky eo janona to de ohatry nahazo baika ery lavitra ery mijanona tena ohatry ny atotanjavatra te hikorina fa tsy afa manoatra zay le atotanjavatra te hikorina fa tsy afa manoatra amin'ny fotoana ianao manana problème zay meno an'ity fandarany ity amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra hiditra amin'ny fivavahana hiditra lalina amin'ny fivavahana manamasy tena mandray ny teny filazantsara ny fahamarinana fa tsy ataonao ohatry ny mihinana buffet le tenin'Andriamanitra fa hoaninao hatramin'ny fadiny ohatran'ny Jesosy ny zanak'ondry tamin'ny Pasika io baiboly ngerana mizatra tsara ingeo hoe
ary misy zavatra mafaitra mihinana an'io e fa zay le izy tsy azo anampiana tsy azo analàna fa amin'ny fotoana kosa anao manapa-kevitra am'izay ny zavatra mitranga voalohany to de mijanona ohatrany atotan-javatra halleloia to de mitsara za zany tena nareo rehetra zay nareo rehetra zay mbola vaovavao tena manapa-kevitra hiditra lalina fivavahana ny fotoana napahanareo hevitra de mijanona aloha io adi-tsaina io mijanona aloha io problème io tsy mahakasika anao aloha io miaino ery izy eny izy miaino aina de anao mepita mba midira am'izay re olona amin'ny fahamasinana mba midira am'izay re olona amin'ny fahamarinana ndao hivavaka tena hivavaka ray avana ndao nompan'Andriamanitra ray avana tsy be efa tianao hijanona am'izay fa Jordanina be amin'ny fiainanao io e ianao nge tsy maintsy hipita amin'io e de ny mbola misy mpisorona eo halleloia zay mbola vonona hitaridalanao hipita eo zay eto afandarana andramoka izao de mbola vonona anampy anao ndao tsy kipitanaio fa misy fiaran'ny fanekena eto ry havana ititoriana aminao isan'andro isan'andro ty fiaran'ny fanekena miara-mipita amin'io ianao tonga de mijanona ny pidina tsy pidina ntsony izy fa tonga de atotan-javatra mijanona ny reny ranona lahelo stopy ny reny ranona adi-tsaina tsisy fitsarana azo atao ntsony ao alleloia de niditra misorona niditra anaty rano misorona tsy natahotra misorona tsy natahotra ny mpanompon'Andriamanitra tsy matahotra zay reny ranona lahelo sy reny ranona adi-tsaina zany fa ny zavatra fantany de zao manompo Andriamanitra velona izy alleloia manompo Andriamanitra velona izy raha mitany rano ianao tsy ho fefika ianao e raha mamaky ny afo ianao tsy ho may teny azonay nge zany ry havana malala e ko ahoan'izay ny atahotra hipitany Jordanina io ianao no ampitaina eo halleloia fa ianao manana didy manamasina ny tenanareo ianao tsy mety manamasy tena inary mivagakana izy eo misy ary ty misy zavatra afatro tiako tenenanareo ty vavakila amin'ny fafito amby folo nipita ny olona mba nafahan'ireo olona reo nipita de inona kay ny zavatra natao le mpisorona sy fiarafanekena tsy hoe nipita de ria lasa nankiriapita fa raha tsy zany de nidina indray le rano fa ny tsy maintsy natao ny mpisorona zay nitondra ny fiarafanekeny Jehova de nijory tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordanina zany hoe le mpisorona sy ny fiarafanekena zany nijanona teo afovoan'ny Jordanina mba hitazonana n'le rano ho atotan-javatra de mipita ny olona ina moa ny dikan'izany ny fivavahana ry havana mila tazonina tsy hoe androany ianao misy problème de vavaka ianao androany de raha pitsy afaka amin'ny problème de raha pitsy anao efa ny anaty boîte de nuit mbola mandeha eo amin'ny tany mbola tsy tafita nge ianao e aza mainka analany mpisorona sy ny fiaran'ny fanekena anaty Jordanina fa iverin'ikorino io rano io mila miasa mila manana faharetana be de be ny olo loatra zany tsaroko foa ny ty ranabavy ty mety mbola misy fotoana mijery eto ianao ranabavy ary tena tsaroko misy miaino an'ity mitory-teny takatakan'izao de izy foana ny tsaroko nisy ranabavy zay teto nety nambavaka nisy problème be izy io vadina vazaha le vadina vazaha izy de maty le vazaha de tonga de nediva ny zanany am'izay zanak'le vazaha zany ianao tsy mahazo mitoretina tamingana sotro ray ara fa ny dadanay reo areny reo de ndroahan'le zanany ao am'le tranon'izy mivady mitondrahan'le zanan'le vazaha basy mihitsy naika hotifiriny tao miantso anay izy am'izany efa ela be zany mbola tsisy tetinareo tam'izany eto mavaka fa hitondrahan'le olona basy aizany ale akofojeo e vai tay mivady ohatrany vaojesosy ajereo iny olona iny lasa izy nitsoka reo lasa nitsoka izy de nitsoka anatina trano kely de nomeny assistante sociale trano kely fa sy tsy maintsy nitsoka ny raha tao anatin'le trano ny loizy satria nika tofirin'le zanak'le zanabadiny zany teo am'izay efa nanomboka nipetraka manana fotoana andraisana izy hitanao mantsy azy andao tsika hivavaka fotoana zao hiantson'Andriamanitra anao
fa tsy mampanina anao io raha ny tena marina zany zay ranavavy dia tokony lasa sans abri tokony lasa 4 aty andafy satria maninona nyroahan'ny avambady tsisy ninona tsy mitondra na nininona to dia roahana fotsiny tsotro zao vao maty le ranga zay nyteny tamin'ny andao fa edivantsika anatrehan'Andriamanitra ny anjaranao tsy zany ny efaranao fa zao kosa ndray ivavaka tsika dia ho zany mantsy anazy anaty vavaka ao amin'izay zany a io zany ravina tsy possible zany hoe andao tonga dia ivavaka zany fotsiny fa misy zavatra jerena raha anatina an'Andriamanitra ianao inona ny toe-po-toe-panahy tokony hanananao tenin'Andriamanitra dia milaza fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'Andriamanitra zay tsy mahadio am-po dia tsy ahitan'Andriamanitra inona zany tokony atao aloha tokony aloha zany anao dia manova alleloia i Bartimeo jamba raha andeha hiaraka amin'i Jesosy tsy nitondra akanjo mpangataka azy tsony nariny iny miova sata miova andrina alleloia raha ivavaka zany ohatry hoe foka sikara ivavakantsika dia vonoina ilay sikara dia ivavaka re vita ve amen ampiretina indray ny sikara mianatra mihitsy io ianao miala sikara satria ninona ivavakantsika hoy Josoa tsy ny andro n'ilay epitana fa nomalina iny manamasina ny tenanareo fa raha ampitso dia anao fahagagana zao androany mbola tsy tonga akory le fahagagana ny andrasantsika rehetrarehetra fa midoroana masy tena dia teo moa zany nampianarako amin'izay izy tanàna fa ivavakantsika nanao alim-bavaka ho azy mihitsy zay tamin'izay satria mafy be mihitsy kosa aloha ny adiny nanao alim-bavaka mijery ny contenu ady zay mantsy anazy ianao raha ivavaka zao zavatra zao nareo rehetra tetika dia efatresaka tamiko an'izany taona ovay ao io contenu ovay asory daholo amin'izay ao reny sary ianao sady efa lehibe esory reny fitafy tsy mendrika rehetrarehetra fa efa ho zanak'Andriamanitra ianao zao tadidio fa miandry valim-bavaka ianao eno izy izy inona ny tokony ataoko fa matahotra ry izy mivady matahotra pastera inona ny tokony atao eto am-bavaka eno a entina am-bavaka ianao isika io a rehefa misy pression rehefa tratra ny pression tsika dia mavita zavatra vita ny zanana vavy zany no mifady amina tonga dia vita ny nanao alim-bavaka tsy akijanona ny ary nanao alim-bavaka zay tamin'izany zay tenomena tany vavaka ho an'ny io situation io satria tena ny anatinaty zavatra tena sarotra be izy zany hoe izy io zany a dia zao nitonga indray any am-pasana nitonga indray ny ambany tetezana eny ambany eny amin'ny métro satria naty firin'ilay zanaky ny vadiny a mba tsy sosy dia haka ny arenany dadany a na roahana tsy mibata na valizy misy akanjo fa to dia akanjo ny apela za misy izy ny akanjo teny akodiny nentiny mitsoka ny antso assistante sociale dia nivaviperaka anaty hôtel kely anaty chambre d'hôtel any izy manao alim-bavaka miaraka aminay fa zao vita ny nanao alim-bavaka vita ny fadianina tsika rehefa anaty pression mavita zavatra za teneniko anareo ty zavatra io tazako anareo za taloha tsy nahitondra le moto cross le avo be reny fa ny andro moto fetiko dia ren'le scooter reny na scooter kely nangeza dia haiko zany le mitondra scooter fa za tsy mbola nahitondra le moto cross le avo be reny za nefa mpivarotra moto ny tsy tomobila ny asanay tamin'izany fa tamin'izany a tanaty problème be tanaty trosa dia veta be io lefa mitory dia matetika misy polisy tonga maka anao ampiasana dia satroko foana zany ivoaka an'io zany ka tamin'izay nisy olona efa niteny mihitsy hoe hitory anahako dia natahotra zany ampiasana dia nisy olona amin'izay a nanao promotion na moto zay tamin'izany dia be ny olona avy any ambanivohitra naka moto dia misy olona avy any nividy moto avy any iny am'le tanàna any Ambatondrazaka zay raha nabavy raha hoe Anitra Clarisy zay moa tsotra mpanao vary any misy tanàna zay a ery ampita ery mandeha manao tour du lac zany ato am-bavaka ato le tany malaza be na Madagasikara zay toerana zay petraka any le olona io Ambatondrazaka zany dia le mandeha manao tour du lac zay dia ery ampita ery misy tanàna ngezabe zay izy any avy any Ambatondrazaka dia vidy moto izy dia vidy moto ngezabe moto cross 200 zay le izy misy 125 dia misy 150 dia misy 200 dia izy amin'izay le chefinay izy le chefinay tamin'izay ka nitaraina zany olona io za sisy te hividy moto fa ny problème za tena tsy mahay
aparafara vola tena aparafara vola zay sotra maro izao aparafa mihitsy aparafara vola mihitsy avy any aparafara vola le olona ay maro izao koa mahay avy any aparafara vola le ranga de zao mba tena zaho izy vidy any moto io fa ny olako a za tsy mahay mitondra eto Antananarivo tsy haiko tsy mitondra ny be dia be fa zay efa zatra ny tanàna de any tonga de mitondra an'io tsisy olana fa le mitondra le miala eo ampiasana mandeha any Vasakosy satria ny Vasakosy ny andeha aka taxi borosy de zaho izy raha misy manatitra de mividy an'io de nanontany le sefo iza no mahay mitondra moto afaka hanatra ty olona ty tonga de nanangan-tanana za tsy mahay fa matahotra le polisy ho avy a de mba hivoahako ampiasana fotsiny ny ataoko zaho a fotoana voalohany mitondrako motocross sady mitondra olona mavesatra be le mbola le mavesatra tanja be le tsy mahay mivily moto reny hitanao rehefa mitondra olona moto misy olona mavesatra be zay rehefa entina raha vao de inona ozy nareo mitahotra an'le polisy a de velomiko ty moto miala eo Andraharo andeha ho any Vasakosy ny tongotry nefa tsy mahatakatra an'le tany kory de velomina tonga de tsy akijanona tso ty fa raha tonga any misy fotoana trasiny ambodiazy tsy mahitsy mijanona de tongotry ampidino ny tongotry ao izy lava be tongotry miantona keliky za kely foy zay no naizako nitondra motocross voalohany ozy nareo tratra amin'ny pression ka tsika rehefa anaty pression a tongako somatsara tany Vasakosy le moto rehefa tasiny ambodiazy omany ny tongotro ao lava ny any tsy mahatakatra tongotro ao izy reo mijoro de za miantona kely ao tratra amin'ny pression ka le ranabavy zay tratra amin'ny pression an'le olana de navita amin'ny fahadianana navita ranobavaka ny solona nijerena ny compte tonga de nanara-dalàna tonga de nakatoy tonga de ny solony daholo reny fitafy sexy isan-karazany reny zao anefa riavana malala nentinam-bavaka tonga ny ampitso ny afaka pitso voanzy tany amin'ny gendarmerie izy vazy tany amin'ny gendarmerie malemy sa mamely vazy tany amin'ny gendarmerie any amin'ny gendarme izy fetam-bavaka zao ny teniny vady ndana valim-bavaka io lalana misokatra io tonga tany am'izay nazavain'ny gendarme taminy tanao hoarovana enao halleloia tsisy maninona anao zany eo tonga de natsona daholo ny mpahilalàna de lasa nisy zavatra be deabe ohatrany zany tonga nanodidina anazy de ao fa edivana ny droanao a sady tsy afaka maninona anao reo a hoarovana ianao manomboka zao a sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa nanomboka avany miverina izy de fa nomboka resaka tamin'ny vady aika le izy ary pastera ozy izy a tadidiko mihitsy teny aika le izy kay a tsy de tena olana be ohatry ny tehiteny hoe tsisy nilana fivadikanina tsisy nilana alom-bavaka kay le izy fa rehefa nazavain'ny gendarme raha tsy fa mangadidy hoe masoko revana halleloia ohatry ny tehiteny zany izy hoe tsisy nilana an'le izy kay ohatra ny lamina ihany le izy ohatry hoe zavo tsy nanao an'le zavatra nefa tsy de misy nany rehefa namoka takatakako le zavatra tsy niatongavana zao ozy izy a teneniko anareo tsisy mampatahotra atsika le izy kay ny tena marina ozy izy fa ny tena amiko ny gendarme fa zao zao a tsy ny sisa sy ny sisa aizy mpiaro a de efa micontacte avocat efa non zao tsara kosa zany a halleloia zay mivaly zany ty tena voninahitro andriamanitra valim-bavaka fa izy efa manomboka tsy manaiky sady valim-bavaka le izy fa ohatrany hoe efa zay mihitsy zany ny tokony lalan'le zavatra inona zany ny zavatra nitranga efa niditra nge ny fiaraha-fanekena sy mpisorony nijanona le atotan-javatra nge azonareo le izy le gendarme ny antso ny avocat tonga ny assistante sociale nanampy jordanina nijanona nge reny ry avana sao de verinao fa hoe tonga fotsiny ny lohavana alim-bavaka nge reny ny lohavana fampianarana ny lohavana fankatoavana ny omana manamasina ny tenanareo fa raha pistage zao de nao fakakana aminareo Jehova fa tsy tonga fotsiny zany efa valim-bavaka nge zany zay nge ny vokatry le alim-bavaka nataotsika fa tsy hoe tonga fotsiny de inona am'izay tena zatra nampalelo be anay tamin'ny aza mba manao an'izany anareo reto rehefa mba anyarina any fa zany hoe de tena ohatry ny tena nalahelo tena tadidiko mandraky tiny amboany zao am'izay zavatra nitranga tantaraina am'zay zany niakatra ohatry ny fitsarana kely am'izay le izy de zao zany ny zavatra nitranga didin'ny lalàna
didin'ny lalàna fa io trano be io amidy de ho amidy io a izy zany tsy ilaina tonga antsony izy tsy mena am'le fianakaviana antsony ho amidy io a de tonga de mizara telo ny vidiny anazy de an'le zanak'le ranganako de izy am'izay mantsy anay tena azo fitahiana be ary izy mivady izy fa tena voninahitra amin'ny eo an'Andriamanitra anokatra ny saosisao hanampintsahirana saosisao kakabe am'izay ny ampitso maraina ny ampitso maraina n'le hoe le zavatra avy any fitsarana zay ny ampitso maraina n'iny zany inona zany ny zavatra antranga mbola teo nge nijanona teo voan'ny Jordanina ny sambo ny fiarahany fanekena sy ny mpisorony de nijanona ho atotan-javatra lay problème zany hoe tsy nisy tsony le problème tsy tonga tsony le olona hitifitra mibasy tsy tonga tsony le olona mandroaka fa ny tena problème tsy navela nijanona ela tao anaty teo ampovoan'ny Jordanina zay mivady zao zavatra nyteneniny non antsika tsy miteny an'izany ka tsy manao an'izany tsika tsy manao an'izany tsika ka nambiny tsomakiriny tsofitsika rano izy tena tsika tsy maniry ninino zany fa tena zay ny mety fa zao ny zavatra antranga ny ampitson'le nitenenana taminay am'izay hoe lamina be ny valim-bavaka na veriny tana hoe le sary le nitenenana azy ty azo atao tsote na veriny daholo am'izay le sary taloha le mba nitenana fa zany apotrapotra tsony de nanao sary vaovao koa izy novay ny profina de nanao sorta tsy mbola ny sorta fohy ohatr' zany hitako nanaovana vehivavy nanaovany natao photo de profil taitra be mihitsy ny ahako tena taitra tonga de natsoka izy inona ho aty ataonao ty fa maninona ho anao manao an'izao zao ve ho any nampianarina anao zao ve hoa le nresantsika tamin'ny herinandro ao anatin'ny herinandro zany zavatra zao ve le zavatra nresantsika moa taiza le fandresen-dahatra ao le niteny anao de inona koa ny tokony atao inona koa fa maninona ho anao manao ohatr'n'io za zany tena nalaelo ary tena niteny mafy tena niteny mafy anazy tsy mety ho io zavatra ataonao io a tsy tsapon'Andriamanitra ho io ataonao io a inona zany zay fiatsika nataony zay ary ananarako anareo aza manao an'izany ohatrany miteny amin'le mpisorona sy fiarahan'ny fanekena lay voasoratra amin'ny andininy fadimy hoe ny mpisorona zay nitondra ny fiarahan'ny fanekeny Jehova de nijoro tsara le mijoro tsara ngery avana izay le nitory taminao mbola mijoro eo mbola ekenao ve ny fampianarana mbola ekenao ve le filazantsara mijoro tsara eo afovoan'ny Jordanina fa rehefa ozy moa ianao hoe mandehana tandremo fa mbola tsy tafepitany zanak'Israely ny antony hijoroany mpisorona sy ny fiarahan'ny fanekena eo afovoan'ny Jordanina de mba hijanona ny rano fa mbola tsy tafepitany zanak'Israely ary za miteny antsika mbola tsy tafepitany fiainanao io so enao io mieritreritra hoe roa taona zay mivavaka efa milamina be ny fiainana fa tandremo fa antotany zavatra ny eo ambony tsy manozona anao akory sanatria tsy manozona anao akory sanatria fa tadidio ny fiarahantsika amin'Andriamanitra antotany zavatra ihany io Jordanina io inona dika zany ohatry ny loza miantona ihany io e ohatry ny loza mitatao io ihany ange io e aza mananao foana revana ndao rehefa nandrositsika de nandroso tsy mba tianao ve mahita n'io Jordanina io atotan-javatra tsy mahakasika anao inona ny antony zany mbola nijoro teo fiaran'ny fanekena sy ny mpisorona taorina le fibedesina le ranabavy moa de niantso anahako calmement tsara izy ny ampitso zany afaka roa andro zao ny zavatra nyteneniny zao le izy mivady ozy izy za ozy izy mitsodrano anareo mahafinaritra be izy ny asan'Andriamanitra ataonareo fa zao za mitsodrano anareo hoe tohizo ny lalana tohizo fa betsaka ny olona mila ny fandarina ataonareo io fa za aloha izy izy anao velomanareo za hoe anao velomanareo sady hitsodranonareo lasa lavitra sy ny sisa eno mantsy tongava amin'ny ambony indrindra koa ianao de tongava soa am'izay irina halleloia zay rehetra iny ny fonao any omen'Andriamanitra de nisaraka ny lalana tsy hitako tsony izy ro mandraky tiany androany tsy tadidiko tsony kory ary ny anarany tsy tadidiko tsony satria efa ela be zany ny zavatra fantatro fotsiny de zao avana malala ny zavatra rehetra misy ao amin'ny fiainantsika de andraisantsika lesona
Jordan tsy hoe tsisy tsony mandrakizay fa Jordan dia nijanona ao atotan-javatra araka ny teny Marisô tandremo fa raha menjery io atotan-javatra io dia tsy haiko hoe afireny ny heriny io mipoaka zay rehetrarehetra vakike barazy anankiray tazomina ny rano hoe misy rano be mandeha dia tsy barazy dia mandeha kely fotsiny ilay rano fa hainao moa zany hoe barazy vaky mbola kely zay dia efa hainao zany hoe mitady vaky ny barazy ny tsy azo mpaniry any Madagasikara zao tenendriko hoe raha vaky ny barazy ny tsy azo mpaniry dia tondraka rano Antananarivo rehetrarehetra efa ela nahainoana azy zany barazy nandekaleka tahiny Jesosy aloha Robine haleloia zoky Robine andrian'ny lana tonga soa faly mahita anao haleloia zavatra tiana lazaina dia zao ry havana hoe aza sangisangina io ny Jordan io le manao veloma mpanompon'Andriamanitra sy ilay miala amin'ilay fahamarinana dia tsotra ohatry ny miteny amin'ilay mpisorona sy ilay fiaram-panekena hoe aza mijoro tsara itsona rehefa mandeha aminy taka no miteny amin'ilay rano hoe totoina amin'izay fa tsy maninona nefa ianao mbola aiza mbola mandeha amin'ny tany maina eo tandremo alao mandeha amin'ny tany maina foana alao io hijanonao atotan-javatra eo foana fa alao ilay mpisorona sy ny fiaram-panekena hijoro tsara eo foana dia milamina nge ny fiainana manao sitrapon'Andriamanitra nge rehefa na mampilamina fiainana ny manao sitrapon'Andriamanitra nge rehefa na manamasitena nge rehefa na ahitana fiadanana manamasitena ianao na nitokantranonao ary milamina haleloia ny fiainanao milamina manamasitena ianao mahita an'Andriamanitra ianao matsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao tahiny tompany antsika rehetrarehetra za matoko sy mino ary mivavaka ho anao nisan'izy izy eto vesaran-javatra ny fiainany tsy maintsy hipita ny Jordan ianao aza mipita rery amin'io fa tsy vitanao io aza mipita rery amin'io fa tsy vitanao io fa ny havitanao mipita amin'io dia tsotra ihany ny fiarahanao amin'ny mpisorona sy ny fiarahan'ny fanekena andao hivavaka itsika andao tsika tena hoe anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa ho hitanao ane fa tafipita soamatsara ny ianao ny ranony Jordan ny onony Jordan dia malaza fa rano tsy mba azonao atao nininy tsy dia nahasony tany hitanao dia nitorytentsika tamin'ny herinandro momba ny reniranonely hoe ny reniranonely natonga ny gosena navokatra satria tondra favokarana ilay rano fa ny onony Jordan indray tsy mitondra ninina tamin'ny toerana zay naloha satria maninona sady amin'ny lala amin'ny toerana ambany ny andalova dia sarotra be nitarika ny rano iny hiakatra ny an-tanàna dia jerena fotsiny zany ratsy nge zany ary maninona moa ny amin'ny onony Jordan ny anaovana batisa ao nge ny alevina ny fahotana rehetrarehetra ny rano nge rehefa anaovana batisa ny endrika izany dia hoe ny fahotana rehetra ny enao taloha rehetra tonga dia alevinao fasana nge zany Jordan zany rano fanaovana batisa nge taka ny fasana andevonana ny fahotantsika andevenana ny fahotantsika sy ny fanatsitsika mitsangana avaotsika olom-baovao Jordan zany tsisy ninina ny ilana azy rano ratsy ka za miteny anao andao hipitana io tsika andao hiova fiainana dia andao anao ny sitrapon'Andriamanitra ny tompany antsika rehetra mino ampavoarainao zay hafatra izay efa lasalasa ny fotoanantsika anao taperitsika eo ny toriteny haleloia raha misy zara-pahatsapana taka ny mazatra dia iny ny compte rado akiradio afaka mizara-pahatsapana ianao afaka miantso ana messenger ianao haleloia dia izay zara-pahatsapana dia miantso amin'ny messenger haleloia dia mena fitenenana avy hatrany izy haleloia raha tsy misy koa moa tsy maninona tsy voatery haleloia fa afaka tonga ianareo mandrapatonga ny efa iny mizara-pahatsapana fa niditra dao alohantsika ndaso aloha ary izara-pahatsapantsika fa ho asitsika sary haleloia alao asiana sary ihany ny fizarana fahatsapana dia rehefa ao ny sary ary dia tahiny tompo ary rahalatojo haleloia inona ary no azonao zaraina inona ny azonao lazaina menanao avy hatrany ny fitenenana zao sitsika reta dia mampiasaraka ny pastera sy dokosy vinaka amin'ny porteny no tena nampahera na avy mpanantenana
ary nampianatra anazy koa fampianarana bidibiby tena voreako daholo tena mahafinaritra fa isan'andro dia tena mitombo fahalalana foana ny aloha indrindra misy tsy dia misy commentaire fa tena mineno tena nandray tena nanderesina be dia be ny dikan'ny Jordana ny fampianarana mombany teo koa voaena zany rehetra hoe rano betsiboka sy ny sisa zany hoe mahery be tsy mba mipetraka tany Madagasikara tena betsaka tsy fantatra le fitson'ny vavolombelona teo koa tena nampisaina be sady ahafahana mandeha amin'ny lalana tokony aleha zany satria ireny zavatra ohatran'ireny dia tena angalana lesona foana dia mahafinaritra maheno zavatra ohatrany satria ahafahana tena hoe tsy mibilaka tsy nandeha amin'ny lalana izay nalehany fa mandroso dia tena nahakasika ilay satria mitondra fampianarana dia tain'i Jesosy daholintsika rehetra alleluia amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao raha latojo tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankiray fahasoavana ny hamaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia, amen. Indrindra tsika pitra olona ray hafa ary fizarana fahatsapana. Alleluia, dia ampandrosotsika avy hatrany ary raha nabavintsika Angodilina Rodriguez inona ary na soa mbola tsy tafiditra izy mbola tsy tafiditra izy. Alleluia, rehefa tafiditra izy dia omentsika azy ny fitenenana. Alleluia. Mbola tsy tafiditra izy andry kely alohantsika andry kely alohantsika misaotra anareo amin'ny fankasitrahana dia mankasitraka anareo ihany koa ny hanao hatramin'ny farany. Alleluia. Ohatrany tsy tafiditra angamba ny ranabavitsika Rodriguez. Alleluia, tsy tafiditra izy. Inona ary ny hira hitanareo mety amin'izany to dia indrindra angamba no ataontsika ny hira no ataontsika. Alleluia. Raha misy olona hafa izara fahatsapana kokay laso ary ampandrosotsika ny anabavintsika manaraka izara fahatsapana ihany koa. Alleluia. Tainy tompo ranabavy Makriny nanao ny fitenenana inona ary ny azonao zaraina androany. Tainy Jesosy pastera mankasitraka manome fitenenana ny tena nakasika androany ilay hoe ny ady antsika rehefa tany ity tsy maintsy hoe andrarovantsika dia miatrika ady antsika eto dia tsy maintsy manaraka amin'ity ady na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy miampita ny amin'ny Jordana ihany fa mila miaraka amin'ny mpiseho na mitondra ny fiarahan'ny fanekena dia mijoro dia mila mijoro koa dia mifikitra tsika tsirairay avy mifikitra amin'ny Jehova mba hampitantsika n'ilay olona Jordana dia ny nakasika koa dia hoe mila manamaso tena aloha rehefa hoe mindesina ambavaka satria raha tsy hanamaso tena tsika dia tsy hahita ny fahagagana rehefa rahampitso dia izay ny pastera nakasika dia tainy Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, tsara be mihitsy izay fizarana fahatsapana izay. Mankasitraka anao ranabavy Makrina dia Andriamanitra manankiray fahasoavana ny hamaly fitianao dia mitombositra mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Andao ary tsika mbola piditra olona hafa indray. Alleluia, mbola misy olona hafa indray ampidiritsika izara fahatsapana. Alleluia, rehefa vonona izy dia mentsika azy avy hatrany ny fitenenana. Tainy tompo ary Zoky Marizô inona ary ny azonao zaraina androany ianao ny fitenenana. Dia mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia tainy Jesosy rehetrarehetra ny nahakasika teo izany dia hoe tsy hoe rehefa nahazo valimbavaka tsika na hoe tafita tamin'ilay rano Jordana dia mieritreritsika hoe fa mitsotsotra amin'izay afaka manao izay tiatsika fa arak'ilay teny pastera teo hoe dia atotany zavatra io miandry eo miantona dia mety enjera amintsika tapitra io dia mety mihoatra lavitra n'olay ady izay natrehantsika teo aloha iny mba tsy mety hitranga amintsika dia mila mitandrina izany tsika rehetrarehetra dia izay nakasika anahy pastera dia mankasitraka tahiny Jesosy. Mankasitraka anao indrindra dia tahiny tompo mahafinaritra be fizarana fahatsapana dia mahereza foana
amin'ny asan'ny tompo ranabavy Marizô tahiny Jesosy. Rafitra olona hafa indray tsika ary izy ara-pahatsapana. Alleloia. Efa tafiditra izy teo ampandrosoantsika. Fa ohatra tsy mety mahazo mihitsy aloha io fa tafiditra izy. Tahiny tompo ary ranabavy Aingodina Rodriguez anao ny fitenenana azo zarena androany. Tapaka tsy maninona akory zany ratsy be ny connexion. Inona ary tonga eo amin'ny hira ary tsika zao. Tonga eo amin'ny hira tsika zao inona ary no azonareo, inona ary ny hira hitanareo fa mety amin'izany toriteny zany. Afaka miteny ve ranabavy Rodriguez efa ao ianao zao, anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera, tahiny Jesosy taokareta dia mankasitraka ny fitenenana. Ny zavatra tena nakasika be anahy moa izany dia ilay fitoroana vavolombelona anatin'ny pastera teo tamin'ilay vehivavy nisolana be io. Tena hoe mampalahelo be tokoa raha hoe ohatran'ireny izany fieritreretan'ny olona ilan'olona fivavahana. Ohatran'ny hoe atao fa mana-olana dia mbola tsy voavaha akory ny ara ilay olana vao manangasanga fotsiny dia ohatran'ny hoe Andriamanitra izany ikisaka eny amin'ny zorony. Dia ohatran'ny hoe tsy ilana mihitsy izany Andriamanitra rehefa mivano problème. Dia ny tena mahakasika be anahy hoe ny mpisorona dia efa mpisorona nefa vao vitan'ny Andriamanitra. Meno anao zay? Dia ny mpisorona moa vao vitan'Andriamanitra ireo dia ireo avokoa vonona izy efa mivona milanja ny fiara fanekena ka itsika raha tsy miaraka fiara fanekena fiainantsika dia fiaina ho atopatopany onjan'ity onon'izao tany eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ninona ataontsika izany dia tsy misy ara-tatsy ny fiarahantsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa io irery ihany no afaka ampitosy ampilamina fiainantsika. Izay no tena nakasika be pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ihany koa dia tahiny Jesosy isika rehetra misaotrana rehetra izay ny tsara fahatsapana teo. Andriamanitra manakira-pahasoavana ny hamaly fitia anareo. Satria moa zany anankiray ihany no proposition hira izay tonga eo dia tonga dia io nga mahira ataontsika tsy asiana lalandavitra ny ZAMTF hony sa toepohan'ny Joseph Dafy zany amin'ireo no ataontsika asiana voto vetivety ary Alleluia. Dia tonga dia ataontsika izay laninareo. Misy sosikevitra na hira roa reo toepohan'ny Joseph Dafy sa lalandavitra ny ZAMTF izy amin'ireo ary alefa ary mivoty misy olona 10 mamaly izay tonga enina voalohany no ataontsika ny hira izay no efa mahazatra antsika eto. Izy ary lalandavitra ray, toepo ray, toepo roa. Saotranareo mifidy nareo le nanao proposition zany mbola miverina manoatra raha io no aloha raisina le nanao proposition lalandavitra zany zao ray, roa, telo nambiany tsomakirena dia telo koa ny yama, efatra zao ny toepo, telo ny lalandavitra. Ao alefaso ny voatsika rakizy. Alleluia. Toepo 5 efa tokony 5 zao satria yama ao anatiny. Io fa mbola mifanitsana raha misy ray izay manoratra ray farany eo zany zay zany maresina lalandavitra orny Angelina Diamant zany na lalandavitra na toepo dia zay zany no ataontsika. Inona ary inona ny soratany tena Rekotoary Zaka. Lalandavitra koa izy toepo lany toepo toepo lany sa ahoana ozy nareo za mety tsy dia nanisy lany le toepo marina ty anahy aloha marina ty anahy ataontsika mpitsara ny raha atao eto lany ve izy toe marina ty anahy menanao ny fitenenana rehefa mitenana hoe lany le izany lany dia zay zany lany dia menanao ny
fitsarana an'izay ianao zany nampitsarany zanak'Israely. Alleloia. Toe-po zany izy marina ty anahy. Saotra marina ty anahy ndao atsika hanao an'izay iry zay dia orina zay dia bavaka tsika tsy ho lava be intsony ny bavaka ataontsika satria efa lasa dia lasa ny fotoana. Ty zahantsika tsy ohatran'ny adiny roa moa ty fotoana ty fa ny androany no fahitana azy dia ohatran'ny adiny roa ihany. Mino finaritra daholo atsika rehetrarehetra tsy ohatran'ny ranonam-baviamana no ohatran'ny hira toe-po. Mino finaritra daholo tahiny Jesosy. Moramora ny mankato manefy ny sitrapo mandany tenako tsy moramora ny manaraty lanjany azy fijalianao Kristy manompo anao Jesosy. Tsy voatery ampifaly ahy nofoko mangahy ahy fa mazovana ny fanahy ny fanamasina ny tena amiko no tena rena dia ny aina amin'ny faritretena farany lalana no lalako dia sitraka no sitrako ienona no eriko izay tiako fazaitinao ny fievitro tsy mafievitra ankatony sitraponao Tawareni sitrapona Indangay to sarutikena Fanifenana di fanititera Sawaneti mantinyen Alikumiti farani ambane Sanjata no ambuni zay Uitani vazantay Farani lala no lalaku Sichaka no sichaku Ilendo no eriku Sizakiko fazakinao Ny fievitro tsy mafievitra Ankatony sitraponao Uina no antahoroko Rayano no antonatiku Uina no mapadai Fa amineri ne fadai Sansuaya Faranilala no lalaku Sichakam sichaku Elino no erikyu Fizaitiku fazatina Fififtu fafivita Atawanini sichapuna
amen jesosy malala misaotra anao zay jesosy ny amin'ity fotoana androany ity misaotra anao zay jesosy ny amin'ny fataterahany fotoana teto androany manao any ny voninahitra manao ny saotra sy ny dera misaotra tamin'irety mpanomponao zay tonga teto androany misaotra tamin'ny afatra misaotra tamin'ny fandarana tsy tapaka jesosy manao any ny dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay oka ny vozana afafy androany amoa avy zato eny ty ampony tsiray ary tsisy azony devoly esorina sy tsaingoana na deritera ray tamin'izay voatory teto androany manao any ny voninahitra jereo zay rehetra tonga teto na nanjavatra ho angatahana na nanjavatra mahatery jesosy ampianaro azy ireo ny miapitan'ity Jordanina ity ampianaro azy ireo ny miapitan'ity fiainan'ity tsy anana dia ny fananana anao sy ny fiarahana aminao fanaovana ny sitraponao sy ny fanamasina teny misy saotra jesosy malalo halleloia amen taompandrosikana nabavitsika Aingonina Rodriguez ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao ivavaka foy halleloia amen mankasitraka indrindra pasiterana ny fitenenana iaraka ny vavakatsika jesosy manalo saotra sy mankasitraka ny tena mankalaza amin'ny voninahitra ny anarana saotra jesosy manalo saotra ny amin'ny penjy na fitondrainao mpanomponao saotra fa nampianatra na indray ianao androany dia tena hoe ny ahaizanay mankatoy ny teninao mitandrina izay voalaza ny teninao dia izahay miahay maharaka mandeha amin'ny teninao manakariva amin'ny fiainana ity io jesosy manalo tena mila ny fiara-fanekena fiainanay tena tsy vitanay irery mamaky vaky an'ity izao tontolo soto izay tena hoe manonja dia manonja ny angany eto amin'ity zao tontolo zao ity izay jesosy manalo tena hoe milanao mila ny herinao dia tsy misy afa-tsy mifankatoavana ny teninao ary ankehitriny jesosy manala dia misaotra koa fa tsy tapaka ny fandaharana teto dia ny olona rehetra izay tonga ny andiniteny teto dia iangany tena hoe amelona fanantenana ao anatin'ireny teny izay nomena tamin'ny teny ity ary hanapa-kevitra ireo izay mbola ao anatin'ny fisalasalana fa tena hoe ilaina ny teninao jesosy ary eto izao mpifandaharana miandramoka izao izay atao isan'andro eto dia tena hoe eto konga jesosy misy ny fiara-fanekenao dia izay tonga teto jesosy malala dia mba hanapa-kevitra ireo izay mbola manana fisalasalana fa tsy misy afa-tsy miara-mandeha aminao rery ihany no ahafahanay tafapita amin'ity fiainanay ity ankehitriny ary jesosy dia tianay izany teny izany mba ho tafapaka ny firenenay ary hitanao koa firenenay jesosy malalo milanao tena milanao io jesosy dia ampanjakao ao jesosy amin'ny fahamasinana izany fa izany ny ampiko ny zavatra rehetra jesosy ny anafinom-boninahitra ny dia tsy misy afa-tsy ny fahamasinana dia ankehitriny jereo manokana jesosy malalo ireo mpitondra fivavahana ihany koa mba tena hoe ampampita an'ireo ondry tarihana ny amin'izany tena izany ampianatra ny olona tena hoe itoky aminao itoky amin'ny teninao tokana rery any ary itorikiana amin'ny fahamarinana mandrakariva sy ny fahamasinana dia matoky a jesosy malala fa nanatrika ny tetenao dia ny fanatrehanao teto tena hoe zava-dehibe ho anay tokoa ary mizanay voninahitra ny anaranao dia raha isasarakeo tsy izay jesosy malala isaintsaina n'izany teny izany na teny anatin'ny tombo masona iara-te tena hoe azo mihezitra ny jesosy malala dia injerinao ny tombo manodidina tsirairay avy izay vao anatiny izany fa toromaso izany ary izy mbola hiatrika ny toroandro ko fitahiana toroandro ny antsoa sao dia mombanay fitahiana jesosy malala amin'ny anaranao jesosy kristy tomponsapatana anao an'izao vavaka izao alleluia amen halleluia mankasitraka indrindra ny ranavavy Aingonina Rodriguez anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia misaotra antsika rehetra ihany koa nanatrika ny fotoana misaotra ny Rosemina ambavy Rosemina tamin'ny toriteny dia misaotra betsaka ihany koa ny ranavavy Angelina tamin'ny vavaka fanombohana ireo niaraka tamin'ny nantotosa ny fandarina androany dia miampy anareo rehetra izay nandray anjara nijery nanaraka nanao commentaire sy ny nangataka hira sy ny nanolotra ny hira Andriamanitra maro fitenareo raha nangingina teto ny fandarana raha mbola tsy tigany amin'irao lany jesosy ka tahiny tompo firenena soa matsara dolo tsika dia eo nentintsika raha pitso amin'ny ora tahaka izao dia samy tahiny tompo ary akira 2 point radio 1 2 3 4 5 fakao afahanao mindrapeo akira radio mandeha andro aman'alina mandeha isan'andro akira radio point radio 1 2 3 4 5.com misy tsesaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo lalina
samita iny tompontsika rehetra. Amen.